Alleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray raha lasana baby-malala no ihaonana amintsika amin'izao fotoana izao. Faly indray ny tenako a tafahoana aminao eto amin'ity androany ity. Dia manana fiadanana tompo amintsika rehetrarehetra izay tratrantso a anatin'izao vavaka fiambenana izay rano amin'ny fandarina andramoka izao a. Dia ny Aki radio a, dia ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana, dia ny gropy a izay maharesy a. Dia ho tahiny tompany a isika tsirairay avy a. Dia faly indray ny tenako a mihaona aminareo eto androany, ary matoky sy mino fa ifampahireto indray antsika amin'ity androany ity. Ny voalohantena aloha dia miarabana rehetra izay mety hoe androany izy vao tonga teto a. Dia tonga soa ianao a ary teteny aminao hoe tsy kisendrasendra nahatogavinao eto a, fa mianasa anao hoe maharetatra amin'ny farany a, fa za mino fa misy hafatra tian'Andriamanitra ho ampitaina amintsika tsirairay avy indray. Koa dia tahiny tompo a isika rehetrarehetra hiarakantsika amin'ny adiny iray sasany eo a ny fotoana fa vaoriana izay tsika dia misy ny fitondranam-bavaka androany satria androany dia larobia fitondranam-bavaka izay olana tianareo a entinam-bavaka. Raha androany no vao tonga dia tadio fa androany a dia fitondranam-bavaka ny fotoanantsika. Alleloia. Dia afaka mandeva zany ianao a fangataham-bavaka amin'ity androany ity. Raha misy zavatra hitanao hoe mahatery anao a any aminao any a dia aza misalasala. Ka any amin'ny kantoko rado Aki radio ny afasinareo ny fangataham-bavaka rehefa misokatra izany a fangataham-bavaka izany a amin'izao fotoana izao a dia aza misalasala dia hivavaka tsika amin'ny finoana fa tsy misy a vavaka izay tsy valy eto amin'ity androany ity satria misy mpihaino vavaka miaraka amintsika eto a dia Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona. Izay kasika antsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny fanahiny masina anatin'ny tokantrano rehetra izay mandray an'izao fandarana izao a. Koa dia tahiny tompo a dia mahereza raha vaovao ianao tonga eto dia aza misalasala miara mandray anjara aminay a, mandray anjara amin'ireo ankizy ireo a anatin'ny commentaire, anatin'ny fandraisana anjara isan-karazany a, aza misalasala fa tsisy tompony ity tsika fa any Jesosy ty fandarana ity ary tsy mialonjafy izy ity na havaiza ianao na havaiza na inona ianao a na izy ianao a dia tongava fa raisina atanandroa ianao a. Tonga soa isika tsirairay avy. Nareo efa pakety kosa dia arabaina manokana Ranabavy niditra teto voalohany androany. Raha diso a dia disoy a aitsio. Fa Ranabavy tahiny tompo manokana ny ianao Ranabavy ianao niditra voalohany teto a. Dia narakaraka Nabavyaina, Marizô tahiny tompo daholo fa ombiazana fitahiana, Emela Volitina, Berty Sava, dia Erika Raka, dia Lina artizanay de Madagasikara, dia misy fita Jules Vevran'Andria Mananjara, dia Olga Pulcherie, dia ao ihany koa i Berty Sava, Erika Kodaleoni, dia tahiny tompo ihany koa i iza koa Lantinirina, Verselina, Kataka, Rodina, Tsiramboaramiel, ao ihany koa ry Erika Raka, Sersandola, dia ao ihany koa Razana Monika, Berty Sava, Raselina Natalie, Faly Raheritovo, tonga soa, Itody Raonso, tonga soa ihany koa Rolianisa, ao ihany koa i Rodina, Kotre Kamaradin'i Jesosy, dia ao ihany koa Patricia Rarimalala, dia ao ihany koa Soameva Razana Tsotonia, Patricia Rarimalala, Nambintso Makrina, tonga soa Jonatana Siama, dia Mampionina sy Iaingonirina Andriana Solo, tonga soa, dia Riralbenja, Servato Soraja, Felana Rakoto, tonga soa daholo a isika rehetrarehetra. Shalom Ranabavy a, dia Emelovli amboarantsika tahiny Jesosy a tonga soa ianareo a rehetrarehetra. Dia maretatra amin'ny farany fa ifampahiretontsika amin'ity androany ity. Androany ny araka amintsika eto androany a dia ny vavaka fanombohana dia Ranabavintsika Berty avy any Koweït, ary ny tondra ten'Andriamanitra dia Ranabavintsika Razanatso Makrina, Razafy Makrina avy any Nambintso, Razafy Makrina avy any Koweït ihany koa androany a nitondra ny ten'Andriamanitra. Ny vavaka firenena moa dia aperakitsika amin'ny mampino satria izy a nitondra ny vavaka, nitondra vavaka antsika rehetrarehetra hiaraka amiko eto a rehefa avy eo. Koa dia mahereza mahatanja dia mahareta hatramin'ny farany a. Tahiny tompo ary a Ranabavy Berta anao a ny fitenenana hanomboka ny fotoana. Alleluia, tahiny tompo pastera dia tahiny tompo antsika rehetra hiara hivavaka resika nombontsika izao fotoana izao.
Andriamanitra ray zany mba fanahy masina tsara indrindra o, mbola faly misaotra anao izahay, misaotra tompo noho ny fitantananao anay, ny fivombinanao anay, namakivaky nandritra ny tontolo andro iny ka nahatratra izao fotoana takariva zay Androany eny anaranao izao. Be ny ratsy izay nataonay tompo sy ny fanaraka tamin'ny sitraponao, mamindrapo aminay anao ka mamela ny fafitanay. Ankehitriny Jehovandriamanitra tsy miafina aminany Androany ianao amin'izao fotoana izao. Andeha hidera hanome voninahitsy ny anaranao masina izahay ary hanambatra anao eny ambony avindrindra ary tsy miafiny aminao koa tompo Andriamanitra ny toriteny izay hampitaindry ny mpanomponao androany na izay hivelibelarin'ny pastera Jehovandriamanitra dia ny an'Andriamanitra no hanokatra ny vavan'izy ireo ary hampahiratra ny mason'izy ireo hampiteny Andriamanitra ny amin'izany alalan'ny teninao masina izany. Ary ny mpiainy rehetrarehetra Jehovandriamanitra dia atao voam-piainy mpankatolo teninao fa tsy ho anisan'ny mpiainy fanadino. Ary ianao Andriamanitra efa miteny aminay manao hoe na misy naroa miantso ny anara dia eto ampovoany ianao. Matoky anao izahay Jehovandriamanitra efa amboatra an'izany izahay. Matoky ny fanatrehanao feno ary ny fanahy masinany handrafitra anay tsirairay avy. Ary indrindra izao fitaovana rehetrarehetra ndesina manatanteraka izao fandaharana izao. Rakofo amin'ranao mahery Jehovandriamanitra. Ary koa Jesosy ny connexion tsirairay avy izay entina ifandray eny amin'ny teninao masina. Rakofo ny ranao mahery Jesosy satria izany no ilainay, izany no mampangetaheta izay matomba izahay vory amin'izao fotoana izao. Ary mbola maro izay mbola tsy tafiditra Jehovandriamanitra. Ianao Andriamanitra no hanafaingana ny diany tsirairay avy. Ianao Andriamanitra no hamaha ny sakantsakana rehetra ary tonga avy ny tsirairay avy amin'izao fandaharana izao. Ary anganeko tompo ny vakoka izay hanaovan'ny ravavinay mampionina Jesosy ny fampitondrany mavesatra eto anatrihanao, apetraka feno am-pelatananao izany tsy misy latsaka na dia leteraray azy ary manaiky fa hovaliana ny tsirairay avy amin'izany fangataham-bakoka rehetra izay aposaka eto anatrihanao androany. Ary nivoaka ny firenena izay hasanika tompo tsy lalidalovina sofina fandreny amin'izany rehetra izany. Misaotra reo, misaotra fanahy masina tsara indrindra voninahitra ho anaty reriany. Halleluja, amen. Halleluja, misaotra betsaka indrindra ranabavy Berta tao anatin'izay vavaka izay nataonao izay. Dia Andriamanitra ny hamaly fitianao amin'izany rehetrarehetra izany. Dia tahin'ny tompo dia maherezatra izany. Mahafinaritra foana ny fandraisana anjara izay ataonareo ary akasitrahana be dia be foana izany koa dia mahereza dia fanatera amin'ny ankonanao ranabavy Berta fa tsy zavatra kely akory izany nataonao izany fa zavatra ngeza be ka dia mahereza dia tahin'ny tompo. Iny ary milohan'ny zavatra rehetra aloha dia andaontsika aloha ary hanao hira anankiray dia aorianan'izany hiditra amin'ny ten'Andriamanitra izay hoentin'ny anabavitsika makirinina tsika androany izy nitondra ny ten'Andriamanitra amin'ity androany ity dia mahereza isika tsirairay avy. Rehefa avy eo moa za ampahiranareo misy zavatra ampaherezako anareo rehefa avy eo mialohan'ny toriteny aloha entina marina satria misy mesitaorina ny zavatra izay teneniko omaly rehetrarehetra dia misy aminareo anatina fisalasalana sy tahotra ho azavay koa izay rehefa avy eo koa dia mahereza dia matanja rehefa ampaherytsika dia avy eo tsika eno ten'Andriamanitra eraka amin'ny anabavitsika makirinina fa izao kosa aloha tsika dia andao ifampahery amin'ny tirity dia hiteny manao hoe hafa mihitsy ianao ianao io tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra ianao. Halleluja. Tadidio fa ianao io ianao miaritra eto io tsy mitovy amin'ny olona nandeha natory tsy miraharaha izay ten'Andriamanitra izany ianao fa hafa mihitsy ianao hafa mihitsy ianao. Anatin'ity andao tsika samy hiteny an'izany hoe za tena hafa Andriamanitra, hafa amin'ny olona rehetrarehetra satria za hafanao Andriamanitra. Aorianan'izany alohan'izany nefa aloha erika izay arabaiko satria tsy mitovy amin'ny erika rakika samihafa izany dia misaotra ny nareo koa mankasitraka ny anabavy Berta amin'izany vavaka matsiro izany dia misaotra ny anabavy dia tahin'ny tompo anabavy Sondola Preta Mama Valentine izay arabaina manokana anabavy Mama Valentine fa nahazo fahasoavana be androany dia nahazo zavikely halleluja nentina mavaka teto izany zaza izany satria tsy nitombo tao an-kivo dia nefany nitombo tsara amin'izay izy dia teraka somatsara salamatsara ny reniny sy ny zanany sady zany Mama Valentine dia miara-miarabanao izay mba teny eto aloha hoe
vavy salahy dia izy ny anarany a iarabahan'ny olona rehetrarehetra an'izany fahasoavana ngeza be zany a any mahazo anaka izany fa firy ny olona mandany voloatriny any amin'ny any amin'ny professeur mitady zanaka fa ianao a nahazo aleloha ny zanakao dia tahiny tompo fambeazana fitahiana razana tsotonia dia ao ihany koa Côte d'Aléonie Marie-Jo moa efa narabeky tany ambony Tojo Mikael Itody Raonisoa Nambinitsoa Antonina Suzel Soameva zay mbola tsy tekany Noélie Fanto halleluia dia tahiny tompo ary isika tsirairay avy eny ary hafa mihitsy ianao na dia olona firy any ray miteraka amin'ny hopitaly any hafa mihitsy ianao olona firy ndray mitady asa hafa mihitsy ianao olona firy mety manandalondalo aretina fa ianao mbola hafa mihitsy ianao halleluia tahiny tompony ianao manofinaritra isika rehetrarehetra amen. Hafa mihitsy ho ianao
Alleloia, hafa mihitsy ianao hoe alleloia. De teny aminao hoe hafa ianao ary tsy mitovy amin'ny olona ianao, alleloia. Fa ny hitahin'Andriamanitra anao de hafa mihitsy rahalahy sy anabavy manara. Mahereza de ho tahin'ny tompony de alaivo tsirony zany mahanaovan'Andriamanitra anao hafa raha samy olona izany. Ifampahiri kely vetivety aloha tsika. Nisy moa zavatra zay nresahantsika omaly ary mbola hiresaka an'izany koa tsika androany, ary raha mbola afaka miresaka an'iny koa tsika de mbola hiresaka foana, halleloia. Fa nisy taminareo no somary ohatriny hoe tao anatina adi-tsaina de tao anatina fitentenana amin'izao fotoana izao hoe manao ahoana tokoa ary raha mariky ny bibidia ny baiboly vaksiny de ahoana ary izay efa vita vaksiny. De zao no teko anareo ampahirizako anareo androany. Antsoavy ny ataoko aminareo rehetrarehetra izay efa nandray ny dôzy voalohany tamin'iny vaksiny iny. Miavaka mizara roa ny olona, indrindra ny olona zay nino anay teto ny fantatray aloha fa tsy fantatray zay olona tany ivelany de araka ny tenay taminareo hoe nanomboka tamin'ny volana mbola tsy nipoitra akory hoe izy vaksiny de efa niteneninay nareo fa ho avy ny vaksiny. De raha misy zany olona teto na eno an'ireny de nefa ozy izy le olona hoe tsy misy an'izany tsy marina zany fa ho ataonay io, de mbola tsy reny olona reny koa no hitenenako eto androany satria efa samy mifidy ny zavatra nataony tsika tsirairay avy, satria zay de nanamafy fa zay tsy hanao an'io ary nandrisika ny olona rehetra peno teto aza manao an'io. Misy kosa nefa nareo voainga nareo neno anay tsy fantatrareo, tsy fantatry nefa nareo lasa nino an'le izy am'izao fotoana zao, mino an'le zavatra torinay zany nareo hoe io de mariky ny bibidia. Zao ravana malala zavatra tiako teninareo, Andriamanitra de Andriamanitra, alleloia. Andriamanitra de mini tsy mijery ny androny tsy fahalalana. Inona kosa ary ny faotinareo raha ohatra tsy nalala nareo, rehetra hoe manasitrana iny mbola tsy fantatry. Teto mety nahinonareo voalohany an'izany ny zavatra angatahako aminareo de zao amin'ny sabata ho avy zao tsika raha mety aminareo dia satria tsisy fotoana hoe andraisanareo tsirairay avy de amin'ny sabata ho avy zao raha mety aminao ianareo zay efa vita vaksiny nefa nareo zay vao nalala tamin'ny alalana zao fandarana zao na tamin'ny alalana ny zavatra hafa. Za moa niteny taminareo maly hoe niteny taminareo za maly hoe andefa zavatra ho anareo de misy aminareo nadeo fa ny olako lay document sasany ananako any anatina telegrame de raha manana telegrame nareo de eo de efa transfereko fa ny telegrame mantsy sarotra mitransfere an'le izy anatin'ny messenger mbola téléchargeko indray fanindroany de tsy nanam-potoana an'izay androany. Fa raha misy aminareo nangataka an'ireny zavatra zany ka manana telegrame nareo de rehefa avy any de efa alefa sondray ny message nareo telegrame de refako aminareo. Fa zao ravana malala, Andriamanitra, hain'Andriamanitra, hain'Andriamanitra. Raha tena mino nareo androany ka manana tahotra nareo hoe tena ty zady efa nindray an'izany fa hitan'Andriamanitra zany ary de hitan'Andriamanitra ny ataonareo fa ataon'Andriamanitra tena takany hovain'Andriamanitra takany nanovan'i Jesosy rano matsatso lasa iny ty izy ty lasa divahiny, fa iny kosa ataon'Andriamanitra ho zavatra tsisy dikany eo aminareo raha nandray an'izay nareo hoe tena tsy mety amiko ty tsy mety amiko ny manao an'ity. Andriamanitra de mini tsy mijery ny androny tsy fahalalana, amen. Koa za zany miteny anareo ho avy maty zao ny deuxième ny troisième dose ary zao no teko anareo mbola porofo omeko anareo fa tsy avy amin'Andriamanitra io de mandainga ny olona nampanao anareo an'io. Nisy taminareo ve efa mba nitenenina taminareo vao hanao ny vaksiny voalohany iny hoe isy hatramin'ny faharoa sy fahatelo nge io hoe, ary zao de rehefa lasa indray hoe tsy mandaitra le faharoa raha tsy tonga ny fahatelo. Inona moa no teneninay anareo
zay nge fa nyteny taminareo hoe inge ho lasa ohatry ny drogue nefa raha io de ho lasa sakitaka ny olona drogue izay tsy maintsy mitady amin'ny zavatra iny am'izay avy eo ary amin'ny alalan'iny ihany ny anaovan'ny pression anareo indray hoe tsy maintsy atao ny fahatelo satria lasa tsy manan-kely le roa natao de efa ara amin'inona ihany io manaiky ny fahatelo nareo de anaiky ny fahaefatra de anaiky ny zavatra apetraka ety sy ny apetraka ety sy ny sisa azonareo le zavatra tiako tenenina raha nanao nareo nefa ianareo ankehitriny sady tsy nalalo nareo ny fisin'izay zavatra zay efi zany misy olona vitsivitsy eto nyresaka tamiko ohatr'izany de ahoana zay efa nanao an'le izy ko nareo ka nafantatra nareo nge nanao an'iny tsy nafantatra nareo nge nanao an'iny voafitaka zao nareo fa manomboka mandray filazantsara fa hitan'Andriamanitra ny azo atao aminareo eo de andaitra aminareo le hoe na de inana zava-mahafaty aza de tsy ampaninanareo zany fa hafa kosa ny safidy zay matsy mahatena zavatra ngezabe an'io ry havana malala hitanareo ny marika sy ny tombo-kase reo zany ny zavatra anankiroa ngezabe tombo-kase ny apetraky ny anjelany amin'ny andriny zanak'Andriamanitra ary marika napetraky ny bibidia eny am'izay mpanaraka azy safidy io misy ny pression isan-karazany fa mbola safidy foana io manina zao zay misafidy ny tsy anao zay tsy anao misy olona mifidy ary mahavarina sy mampalahelo mahita olana Madagasikara hoe mbola tsy misy pression ohatrany aty kory de reare mihitsy le zay vita an'le izy fa za miteny fa tsy reare io tena nenenana io ko ny zavatra tiako tenena de zao aza matahotra ianareo aza matahotra amin'ny sabotsy avy zao tsika amin'ny sabata de hivavaka tsika hanao vavaka spesiala mihitsy tsika amin'io raha afaka misy aminareo fa vita vaksiny raha afaka nareo de mandao hifady hanina ianareo reo amin'ny finoana mifady hanina de hivavaka isika fa ho hitanareo fa tsisy ninona fetraka any aminareo ireo zavatra ratsy rehetrarehetra izay andaitra amin'ireo olona izay nifidiny anao an'izany satria de tena misy zavatra ratsy ao ambadika io de tsy andaitra aminareo satria maninona satria nareo tsy nahalala zao nareo manatona an'Andriamanitra ao nakosa moa ravana ny ampitolona zany hoe zay vitan'io de very daholo nefa ny olona tsy nalala fa hafa kosa ny olona efa mahare fa miny tsy mahalala zay ndray zavatr'afo zay azonareo zany zavatr'afa izay ko amboariny saina de amboariny saina androany na rehetra zay efa vita aza manao ny faharoa sy ny fahatelo tsony ninona pression fa ho hitanareo zao fa ny olona navitan'ny anaky telo any Israela lazaina fa tsy misy tsy mandaitra tsony le tamin'le anankiroa azafady tsy mandaitra tsony le passe sanitaire raha tsy manao ny fahatelo de hitanareo am'izany fampandainga ireo olona reo Andriamanitra tsy mandainga ohatr'izany raha avy amin'Andriamanitra tsy mandainga ohatr'izany de jereo zao amboarantsika tsy nety nanao fa de apetraka tazominay ny teninay aza manao an'io ianareo mino fa nampilamina sy nampisava ny tany anatin'ny sainareo zao zay de aza atao manelingelina anareo itsony zay zavatra zay fa ain'Andriamanitra hitan'Andriamanitra ny tokony atao anareo hitan'Andriamanitra nge ny hitanareo hitan'Andriamanitra ny fanenenana ny anatinareo de aza manamelo tena ary aza mampiasa saina am'izany tsony fa Andriamanitra mife ny zavatra rehetra mazava aminareo zay safidinao ny tsy anao tsy fidiny anao ny nanao fa ankehitriny reo sy lahatra hoe tena tsy tokony anao de amin'ny sabata avy zao atao ary ifady any tsika hivavaka tsika faoton'Andriamanitra taka ozon'ny Jesosy taka an'ilay avy avy io tsisy heriny aminareo tsisy voka-dratsiny aminareo iny fa manana finoana tahiny tompo de mahereza tsy maintsy raha zavaina aloha zay satria manjary mororosainareo indry de ahoana ary zay de inona tsony moa zany tsisy hevitra tsony zany kinona tsony ny vavahany sa tsy zany mivavaha de hivavaka mbola misy azon'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao ary mbola mity ny fiainatsika io mihitsy ny zavatra ny Israela am'izao anabavy Jozel dia mifaly de mioby fa ny aorianany azo atao tsony fantatrareo izy zao tena misy mitenareo tsy mety io raha tsy asiana ny deuxième dose tsy mety tsy asiana ny troisième de teneno
hoe any hoe misy olona Rado Rakotosalamy zay ny anarany, izy menakavo hoe hatramin'ny sino arety mandingana io, ny hevina fotsiny matetika atao tsio fa mbola tsy nanisy, tsy mbola narary mihitsy nefa mifanerasera amin'ny olona rehetrarehetra. Misy fotoana manadino masika, misy fotoana manadino misasatanana, nefa tonga de mihinana sakafo eny an-dalana eny indraindray fa izy hoe mbola tsy naninona mihitsy. De izy hoe tsy hanao vaksiny fa izy mbola salama be, hitanareo isan'andro mbola tsy hitanareo teto mihitsy angamba ketraka teto hoe voan'izany Covid zany. Izy misy fa raiky indrindra antsika hoe hafa mihitsy hoe ianao de aza mitoky amin'izany rahateo antsika manana ny ràny Jesosy isika, anticorps tsy misy ohatr'izany ny ràny Jesosy mikirina anatinao io. Kristy nge velona anatinao Kristy ve de voan'ny Covid, Kristy ve de varenao hoe te hanarary mafy Jesosy rehefa tokony hanasitrany olona ka de nibataina izy fa tsy mbola nisy zany, tsy nisy zany. Misy inona, misy afaka mamotika ny herin'ny vaccin, misy miteny le olona afaka mamotika ny herin'ny vaksiny de ahitsiko kely zay efa vita tsy matahotra efa misy tombo-kasehan'ny fanahy masina. Io le zavatra tiako nahitsy kely teo. Raha raisina amin'ny mivadi-drafitra mantsy io zavatra teneninao io indray eka anie tsy izay raha-bavy vady-soratsy de hoe mitovy amin'ny raha vao mitovy amin'ny zavatra tenenin'ny olona sasany iny zany hoe ataovy re antsika efa manana ràny Jesosy, ataovy fa tsy manino zany na de inona zava-mahafaty aza. De tandremo fa tsy zay le zavatra tiako tenenina eto zay ndray mantsy efa lasa safidy indray le izy hoe ataoko ty fa tsisy an'izany, nefa tsika efa fahafantarina hoe tsy izy io. Zay zany tiako tenena mba alentsika amin'ny lafiny anankiray le izy fa ny tiako tenena am'le na de inona zava-mahafaty ary ho an'ny olona zay nanao ka resy lahatra nefa hoe tena Jezo nafantatra hoe tsy atao. Fa raha sanatria zany hoe efa nafantatra tsika fotsika io ve marika bibity tsisy an'izany fa efa manana fanahy masina, efa manana ràny Jesosy de zay tsika mila mitandrina satria eo le safidy eo le safidy ary fanahy masina efa teo amintsika foana fa le izy indray napetakitsika. Azonareo le zavatra tiako tenenina, le fanahy masina zany efa miaraka amintsika foana fa itsika indray mbola ny safidy hoe ametana le satria tsika efa manana fanahy masina. De zay indray zao zavatra tena mbola ratsy indray zay fa engany ny anabavy-vady-tsorazy mba tsy izay fa mba hitovy amin'iny olona hoe tena resy lahatra fa tsy izy io nefa za efa vita de Jesosy taio ataovy tsy manan-kery iny fa za tsy hanao intsony. Zay zany le izy mazava aloha zay tiako hazavaina mantsy zay zavatra zay. Alleloia. De tahiny tompony antsika rehetrarehetra mahereza mahantanja fa io tsisy dikany io, aretina sy fampatesana meloa ny azo avy amin'io. Tsorona anareo zany fa tsy miaro amin'inona zany io. Voame miaina ny herinareo, voame nareo tsy manana hery fiarovana, voame mihetsika ny aretina zay tsy nihetsika tany aloha tany amin'ny alalan'ny fanaovana an'io zavatra io. Voame misy olona lasa tsy mahare intsony ny sofiny, lasa mipendrapendrana ny masony, koa maninona ary havana tsy aleoko very havana miaritra eto fotsiny. Zao aty salama tsara ihany, ianao nge tena tahiny tompo kely fahasalamanao Alleloia. Dia averiko ny teniko aza manao an'io fa tsy mahasoa antsika io. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra tadidiko mihitsy ny ranabavy amboarantsika ny entina mivavaka teto fa voan'ny Covid fa sitrana izy tsy mila vaksiny izy. De tahiny tompo any antsika rehetrarehetra mahereza ary de hiditra amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika mino fa mazava aminareo izay rehetrarehetra zay de hiditra avy hatrany amin'ny ten'Andriamanitra ary tsika hoenty ny anabavintsika Razafy Nambintsoa Makrina avy any Koety. Tahiny tompo de rehefa avy eo miveloneto amelapelatra ny ten'Andriamanitra. Tahiny tompo ranabavy Nambintsoa hanao ny fitenenana. Aloha miandry kely tsika amin'ny alalan'ny connexion zay misy somary miraikitra kely fotsiny ilana tsiny indrindra
tahiny tompo tsika rehetra dia tahiny tompo pastera mivady. Resiko fahasoavana roa mitondra ten'Andriamanitra androany. Ny ten'Andriamanitra hitantsika dia ao amin'ny Isaia toko faha-eninimpolo andinina faharoa. Isaia eninimpolo andinina faharoa. Vakiteny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izao zavatra izao no nataony tanako ka dia ary izao rehetra izao ho Jehova. Nefa izao no olona tsinjoviko dia izay malahelo sy torotoro fanahy sady mangovitra noho ny teniko. Aleluia, amen. Dia ny soramandy dia ny toe-panahin'ny tena Israely sy ny fandavana ny tsy izy ary ny fandrosoan'ny fiangonana sy ny famoriana ny firenena rehetra hankany Jerosalema ary ny handringanana ny ratsy fanahy. Aleluia. Dia eto Andriamanitra rehefa malalako dia milaza fa hoe fa izao zavatra izao no nataony tanako izy. Izao zavatra izao. Ninona ry avako zavatra io ankaikinao ninona zavatra ilainao ampiasainao amin'izao fotoana eo amin'ny fiainanao ninona dia lamba tafiana zany na dia trano pitrahanao zany na dia tany agnorianao tranonao io aza dia ny zavatra rehetra dia naharin'Andriamanitra, nataony tanan'Andriamanitra izany zavatra izany. Dia Andriamanitra moa izay vavantsika eto izay Andriamanitra nahariny lanitra sy ny tany. Izay nanao ny zavaboary rehetra ny hazo maniry rehetra, ny biby fiompy rehetra, zavatra rehetra ny zava-maniry rehetra, na ny any an-tsaha na ny any an-dranomasina dia na ny ninona zavatra rehetra dia an'Andriamanitra izay tompontsika aketo izany zavatra izany ry havako. Dia Andriamanitra eto dia milaza hoe ka dia ary izao rehetra izao ho Jehova. Ho Jehova azonao dia ary voamboatra nataony zavatra rehetra ary voaary tena hoe tsara jerena zavatra rehetra nataony tanan'Andriamanitra ry havako. Dia nataon'Andriamanitra ireny zavatra ireny ninona ireny zavatra hitan'ny masonao ireny mijery tendrombohitra ianao dia tsara firantinany tsara lahatra, mijery rano mandeha anao dia tsara fisosa, mijery hazo anao izay tsofin-drivotra tsara fihetsika ary mijery voromanidina anao tena tsara fanidinana tena hoe tsara ry avy malalako ny zavatra namboarin'Andriamanitra. Dia na dia ianao nezaneza aza tany andeha alehanao tena tsara jerena ny zavatra rehetra ry havako satria Jehova no nahary izy. Ary eto Andriamanitra dia milaza fa hoe nefa izao no olona tsinjoviko izy. Dia eto ry avy malalako Andriamanitra dia misy olo tsy dia tsinjoviny tsara, misy olo tena arahiny maso ankaiky. Aoka anao androany mba le tena arahin'Andriamanitra maso akaiky indrindra tsy mipio tena tsy mipio Andriamanitra ry havako manara-maso anao. Aoka na mba hataon'Andriamanitra tahaka izay ianao amin'izao fotoana ary tena hoe indraiky ho fiainako ataon'Andriamanitra tahaka izany. Jereny fotsiny izay tany rehetra alehako. Dia ny olona tsinjovin'Andriamanitra dia izay malahelo sy torotoro fanahy sady mangovitra noho ny tenako. Alahelo ry havako betsaka ny alahelo. Indray ianao nilozan'ny vadinao tsy nety tonga an-trano indray ianao tsy manan-kanina hohanina tsy manan-kanina hohanina dia malahelo indray ianao namoy iray aman-dreny aza dia na hoe kamboty azafady kamboty ianao amin'izao fotoana dia tsinjovin'Andriamanitra. Indray ianao nary ny fianakaviana tsy hita eo amin'ny lisitra fianakaviana mihitsy ianao satria olo tsinotsinona eo amin'ny fianakaviana anao ry havako dia tsinjovin'Andriamanitra anao. Betsaka zavatra mampalahelo anao na dia ianao fijoroanao eo amin'Andriamanitra io fotsiny dia tsinjovin'Andriamanitra anao ry havako ary hitany ianao ry havako. Dia ahoana moa raha misy olo anankiray dia hanatitra zavatra ho amin'ny trano anankiray nefa mandondona varavarana ilay olona dia tsy mamoha dia anjona tsy mamaly dia ahoana moa ataontsika hoe andeha hanome zavatra olona iny ry havako na dia dondonina ohatran'izy aza izy tsy mety mamaly izy ao an-trano dia tsy afaka ry havako tsika andeha hanome zavatra an'olona iny fa entintsika miverina ry havako zavatra iny dia antsika nefa zavatra
loatra izy amintsika, fontra izy amintsika, nomena Andriamanitra maro antsika mba andeha hanampola anankiray nefa tsy mamoha trano izy ity. Ataontsika ahoana moa izany? Ary tahaka izany koa Andriamanitra eto amintsika ry havako. Dia hoe ataon'Andriamanitra ahoana no hamaly soa anao anao raha malahelo dia miondrika eo fotsiny, tsy mikory hoe miondrika eo foanao dia mitombagny migogoko eo fotsiny ianao fa nefa tsy mety manohy tena an'Andriamanitra. Nefa Andriamanitra mijery anao. Mety hoe anao arian'ny fianakaviana tsy mijery anao mihitsy ny fianakaviananao, ny havanao rehetra. Anao amin'izao fotoana dia mety hoe nilozan'ny vadinao tsisy olo mihitsy hoe manadala anao satria mety hoe tratrany angomana ianao afaka malala. Mety ianao namoy ny ray aman-dreny anao dia hoe kamboty ianao tena hoe tsy namatsaro tsisy mpiana dia hoe ary tahaka izany koa mety hoe nahifika ny ray havanao mihitsy na noho ianao kamboty tsy misy izay mpijery raha tsisy izay mpijery fa nefa hita Andriamanitra mitsinjo anao ry havako, mitsinjo anao amin'ny masona azy dia mba valio le fitsinjovan'Andriamanitra anao io mba valio le ataon'Andriamanitra aminao io, atoloran'Andriamanitra ny tenanao io mba ho sitrana anao amin'ny zavatra mahazo anao io ry havako. Dia ary izy koa milaza fa hoe sy nitorotoro fanahy. Any amin'izao fotoana ry havako tena hoe mahatsapa hoe torotoro fanahy zany any amin'izao fotoana satria hoe ahoana ny eritreretinao fa hoe ho any amin'ny fiainana mandrakizay ry havako, matokisa amin'Andriamanitra, matokisa an'Andriamanitra dia valio dia antonio an'Andriamanitra fa hoe Andriamanitra mbola ino Andriamanitra ny zavatra ataoko mbola tsy araka ny sitraponao, antonio Andriamanitra mbola ino Andriamanitra zay rehetra tsy araka ny sitraponao fa tena te hitanao aho. Ary any amin'izao fotoana indraindray ianao magnano asan'Andriamanitra ry hava-malalaka, mifanompin'Andriamanitra anao dia tia taona mandeha amin'ny fahamarinana mijoro amin'ny fahatsaran'Andriamanitra anao, mandeha amin'ny tenin'Andriamanitra anao miainy amin'ny fanahy masina anao dia tia teny dia ianao torotoro fanahy amin'izay fotoana dia ampahireziny eto ry hava-malalaka dia hitan'Andriamanitra zay ataonao io aza malahelo fa miheno fotsiny Andriamanitra dia maneke fotsiny dia mitenena isan'andro any fa tena hoe hositranany ianao hitan'Andriamanitra ninona raha tozaka mianjera kely anao dia fa hitan'Andriamanitra anao dia matokian'Andriamanitra, minoan'Andriamanitra, ataova zay asanao aza matahotra ry havako, aza matahotra anao magnano asan'Andriamanitra mitondra fanahin'olo maro dia mba ho any amin'ny fiainana mandrakizay ry havako, aza matahotra fa hitan'Andriamanitra zay ataonao io tsy foana tsy akory zay ataonao fa hitan'Andriamanitra zay fikelezanao aina, tsy matory amin'andro amin'ala io mijery hoe inona zavatra ataoko, inona zavatra mbola tsy vitako eo anatrehan'Andriamanitra fa hitan'Andriamanitra anao io dia eto koa izy milaza fa hoe sady mangovitra noho ny teniko ry hava-malalaka. Atsika rehefa mandeha mba mahita zavatra atsika rehefa mandeha mety zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra tena hoe matahotra atsika fa hoe ahoana zay nataoko zao, ahoana zay nataoko, matahotra anao ry hava-malalaka, hitan'Andriamanitra zay mety hoe tsy sitraponao nahatonga anao tafijery an'izy io tsy sitraponao fa hitan'Andriamanitra dia mibebaha ry hava-malalaka. Ary mety anao amin'izao fotoana fa hoe mety matahotra hoe mangovitra ianao fa hoe zaho matahotra hoe bedin'Andriamanitra zaho dia tsy hanao an'io hitan'Andriamanitra, matahotra anao amin'ny tenin'Andriamanitra, matahotra anao amin'izay rehetra mahakasika Andriamanitra satria mitandrina izy ianao, satria tia izy ianao, satria mandeha araka ny sitrapony ianao dia hitan'Andriamanitra anao ry havako dia aza matahotra, aza hoe mitebiteby ianao fa hoe hitan'Andriamanitra anao ary matoki amin'ny teniny ary mipetraha amin'ny fahamarinana fa tsy foana izay ataonao ry havako fa tena feno fiadanam-po anao raha matoky an'Andriamanitra, tena matoky azy ianao amin'izay rehetra ataonao ry havako, izay rehetra ataonao ninona zavatra ataonao na dia misy olo manao zay ratsy indrindra eo aminao dia manao ratsy indrindra noho aminao satria fa hoe Andriamanitra milaza fa hoe aza mamaly ny ratsy izy dia anao dia tsy mamaly izay ratsy ataon'olona aminao io anao dia hitan'Andriamanitra zay ataonao io fa aza matahotra, jere fotsiny izy fa eo izy tena hoe fantany tsara fa hoe Andriamanitra mahomby anahy, matokia fa Andriamanitra miaro anao, matokia fa Andriamanitra mitantana anao ry havako malalaka, na mandefa zanatsipika olo reo tsy tia nakikinao reo dia hitan'Andriamanitra, Andriamanitra magnalahiry ry hava-malalaka dia mahireza antsika ry hava-malalaka fa mitsinjo antsika zay tian'Andriamanitra izy amin'andro aman'alina, mitazona antsika izy amin'andro aman'alina, tena hitany ry hava-malalaka antsika amin'izay rehetra ataontsika ry havako fa tena matokia mihenoa ary ataovy zay sotran'ny fony fa fahasoavana ho antsika mandray Andriamanitra, tena fiadanana ho antsika ry hava-malalaka fa tena tsisy zavatra mampahory, tsisy zavatra mampatahotra ry hava-malalaka ao amin'ny tompo dia
ho voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Haleloia. Mino za fa nampaherenao izany dia midera Jesosy Kristy mandrakarivantsika amin'ny fitiavana antsika dia haleloia. Amen. Haleloia. Soratsika an'Andriamanitra izany toriteny ny teny anabavitsika makarinina izany. Haleloia. Saotra indrindra, saotra fa tena mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra dia mitombositra dia mitombo fahasoavana dia Andriamanitra ny hamaly fitianao raha nambavy makarinina tao anatin'izay asan'Andriamanitra izay nataonao izay dia ho tahiny tompony ianao sy ny ankohonanao dia mahereza hatrany isika rehetrarehetra. Dia ho tahiny tompo isika tsirairay avy. Dia raha misy mbola tsy narabaiko teto dia arabaiko ny ana maheno soa saotra hoy izy tamin'ny fanazavana amboarantsika fa narabaiko tiana Rakoto Arzaka nanita nini ohatra ny voandroany vao nahitanao efa nresakitsika menatany raha mahatany Raharosoa fandroany vao nahita sa mary apitako teto nanita nini hoe soratra teto ny anarany dia tonga soa ianao dia maharetatra amin'ny farany. Haleloia. Dia tahaka an'ireo olona rehetra efa paketo ireo any ianao aharitra fa hiandrian'i Jesosy tsika eto amin'izao fandarana kelintsika izao. Nambinitsoa tiana Rakoto Arzaka kataka Tsiramboaramely Leliana izy koa mbola tsy narabaiko izay daholo ngamba Patesa Rary Malala dia misaotra anareo koa mankasitraka azy satria renareo mankasitraka azy ireo vao mampahery anazy ihany koa dia mbola anao tsaratsara kokoa izy ao aorianao ka dia mankasitraka indrindra anareo mampahery an'ireo mpitoriteny ireo misaotra ranabavy Nambinitsoa fa tena tsara ny toriteny ary tena mamy ny toriteny. Dia misaotra indrindra anao. Isaia fa 20 izay manan-karena tena ovakitsika io mantsy tena ovakitsika hatramin'ny farany izy ity androany satria dia tena mahafinaritra ity Isaia ity satria milaza zavatra karazany 3 izy ity. Haleloia. Karazany 4 mihitsy ary ny toe-panahin'ny tena Israely aloha ray izay dia ny fandavana ny tsy izy roa zay, ny fandrosoan'ny fiangonana sy ny hamorinana ny firenena rehetra hakan'ny Jerosalema 3 zay ary ny andringanana andatsy fanahy 4 izay. Kely mafoaka be zany ty Isaia fa 20 ty avy namalala satria nahazo anjara daholo izay rehetrarehetra mpandray anjara anatin'ny tantara eto amin'izao tontolo izao ty. Haleloia. Voalohany indrindra aloha dia ny toe-panahy tokony hananan'ny tena Israely dia tsotra ny toe-panahy hananan'ny Israely amin'izao fotoana izao izay tenako anao foana hoe ny tena Israely dia misy hoe tena Israelita anao vatana io ohatr'izao resaka tamina Israelianina tao tamin'indray alahady zay fa tantarako anao ka izy io misy sariny moa atao amin'ny telefoniko ato fa adiniko namoaka izy satria somary nalaiko sary kely fa tsy nalaiko ny tarehany fa nalaiko ny paozy mba hitanareo zany izy tena le Israelianina le manaraka fomba hitanareo rehefa misy alohatry ny somotra lambany le misy alohatry ny zavatra mirozaroza kely ireny dia manao le satroka kely dia ka zay misy anina zay misy tômôbilina amidy zay dia nankany amin'ny toerana zay dia rehefa nandeha tany amin'ny toerana dia napetaka nasiana vendre le tômôbilina dia zay netombohan'ny resakay dia mampionana nandeha nanao course tany moa zany araka tamin'ny nekizy ny andro tômôbila dia mihodinkodina amin'ilay tômôbila izy dia za moa rehefa ohatr'izay dia mbola tsy manontany aloha za hoe inona fa fantatra hoe hijery ny tômôbila dia avelako miondrikondrika eo aloha mijerijery eo dia lasa nandeha za koa tsy miteny azafady hividy nga inona ny vaovao jery fotsiny aloha dia tsy naharitra fa ny verina
de nomboka nanontany an'ilay fiarakodia am'izay. De rehefa teo de vita ny resaka momba ny fiarakodia fa zahako nanaresaka tia lesahana tamin'ny mialatsiny aminao zany mba te hanontany zavatra anao. Inona zao ny zavatra mitrangany aminareo any Israel? Manana vaovao io anareo? Vaovao momba n'inona ozy izy? Vaovao momba n'le vaksina vaovao momba ny zavatra mitranga satria nisy fotoana ray volana sy tapany lasa zay nisy olona nanao fihetsiketsehana tany aminareo mandà an'ilay resaka passe sanitaire de ahoana ny efarandreo satria tsy retso zany taoriana zay satria bloquen'ny fanjakana tsy mivoaka tsony am'izay ny vaovao momba an'izay. De zay netobohan'ny resaka de izy moa de mazava ho azy ohatriny olona rehetrarehetra manao vaksiny de manao masque be mihitsy izy de manaja tsara ny geste barrière. De za moa zany tsy nahatra de to de fantatra hoe manao vaksiny izy satria mahatonga na miteny an'izany mahavariana fa ry zareo manao vaksiny mantsy tonga de vao mendreo mbola manao an'ireny zavatra ireny. Fa rehefa tsy manao ohatra anay de tsy de tena taitra amin'ireny rehefa tsy maintsy hanaovana any reny nay ary rehefa misy fotoana tsisy masque moa tamiko eto sa misy de rehefa le hitanao le atao hatreto amin'ny orona fa tena rivotra nomeny raiko anay io ve ravina de tsy avelan'ny olona fofoniko oxygène tena tsy fidimbola nomen'Andriamanitra anay io ve de ho raran'ny olona hoe aza mifoka an'iny fa fisarony matoa zay manao an'iny de efa tena tsy fidiny zay fa izy le tena le atao tena le mipetaka tsara mihitsy le de tena de zay amantsy anazy hoe ahoana ny efaran'ny olona tsy manao any aminareo de zao ny teneny ange tsisy olona ny manao daholo ary zandreo mbola maharaka noho ianao fa misy olona tsy manaiky ano ary fantatrao mantsy anazy isy olona tena tsy anaiky anao hatramin'ny farany omeko anao anisany 144 000 anisan'ireo de nomboka an'izay hoy ny atety de izy izy mantsy anahy mehezany lava be ny resaka izan'olo zany etretinao fa adiny ray mahery zay ny resaka ary zany tena nananjavatra ho tenenina taminy zao zary teneniko azy. De za moa zany no raha fomba fiteny de ohatry hoe pepona sady mezany no teneny hoe ohatry hoe mampimeza hoe zavatra tsy fantatro ny resahako andry zareo zany ohatr'izay le izy zay amantsy anazy hoe tavolohany zany niteniteny anahy eny zay nge ny olona anao izy be de be loatra le olona tsy mahafantatra an'le tena marina de mamakimaky boky eny fotsiny de mihaino zay lazainy ireo de tsy fantatra koa ny tena marina fa ina ro ny tena marina inona ny tena marina mba ampahafantaranao ny tena marina za tena nyresaka de izy moa zany hoe voalohany izy tsy mino an Jesosy ary tsy Jesosy ny andrasany izy ao ny andrasanareo mbola ho avy izy fa mbola tsy niteneniny ohatry hoe zareo zany manana ohatry hoe karazana pastera be reny zareo poloko miarapina de ireo no hiteny azy rehefa ohatry hoe ity le olona andrasantsika de hatramin'izao zareo mbola miandry fa tsy Jesosy ny andrasany tsy Jesosy le Mesy mbola tsy tonga ny Mesy ny endrinareo be de be moa zatra andresahanay teo manazava izy zay mianatra misy olona efa mampianatra zay de zay tenenin-dreo olo reo izy no ekenay fa tsy zay teneny sy zay hitan'ny olona eny amin'ny internet sy ny sisany izy amantsy anazy hoe afantatrao ve ianao tsy mino an Jesosy mino ao izy ka Jesosy izy philosophe de nahay nanararoatra izy ozy izy de nahay décoder ny soratr'Andriamanitra de ny didin'Andriamanitra nahay décoder an'iny de naka tombony de tonga de nentina nandrofana olona de nahay nanaroatra zay fotoa zay de lasa nalaza de zay amantsy anazy de fa izy izy mitovy aminay mitovy zay ozy izy zay amantsy anazy tsy mitovy nareo fantatrao ve za tonga eto mantsy anazy satria lavidavitra mantsy toerana nalehanay zany eo amin'ny 100 kilometatra eo ny toerana lehanay tam'izay fantatrao hoe za miala eto zaho talohan'ny ala teto de nivavaka tamin'ny Jesosy nareo io Jesosy lazainareo fa mitovy aminareo nivavaka tamin'io za tonga eto iala eto zao hitanao io tomobily io de raha kovoaka amin'ny rano io ho tonga any am'izay toerana leha de mezany fa ianao meme fa mamparero ianao mamparero satria zao eo anoloana zavatra tsara be ho anareo fa
fa tsy anareo nakatsirony andrizy de zao misaotra anareo satria raha nitazominareo anareo rery izy raha tena tianareo be oa izy de sy navelanareo fantatray de nijaly zay fa ankehitriny moa io zao tsy ilainareo fa omeo anay fa tsy ohatr' zao amin'ny fiainako raha tsy io Jesosy lazina fa tsy misy io ndresakelaby mihitsy zay tam'izay ary tena teneko anao fa za tena teneko anao ndresaka teo zay fa tsy napoziky hoe tena ambany be mihitsy ny ry zareo reny eveke olona manana foto-kevitra angezabe azo idina hevitra fa tena tsisy ninona ry havana araky le tenitsika teto hoe vida ry havana na zavatra teneniny ary ohatry ny zazakely mivadika ohatry ny zazakely izy ohatrany hoe zay teneniny lehilahy be volombava be ao amindry zareo reny de reny ny nona de reny zay tezao mantsy anazy ianao aho zao inona aho zao mahatonga anao nanao vaksiny ianao manao an'iny zavatra iny za rehefa zao tsy manao an'iny zao tsisy atoroko anao mihitsy anao mantsy azy satria za fantatrao ny raha an'le Jesosy tsy ekenao io efa mikorina ato anaty kato de io miaro ana rivotra iainako ve men'ny Andriamanitra hoe de hosaromako amin'iny fa manao zao ianao manao an'iny ka satria le isika mila manaja ny zay tenen'ny lehibe eka tsy tapitra moa ny adevitra fa izy moa nanao taridozitsika satria za zany ry havana sady betsaka ny zavatra tiako fanta za rehefa ohatry reny za tena tia miresaka hoe inona ny tena ato anaty fa reny olo reny tsisy fijoroana zany tsy ohatra atsika resitsika reny resaka hoe fijoroana amina foto-kevitra ary fijoroana voatohana zavatra misy hevitra misy zavatra nohanana an'le hevitra de eto zany tena antsika manao hoe zao moa zavatra nyteneniko azy tamin'ny farany hoe sady ohatry nangano any zay any tena anazy hoe zao any zavatra teneniko anao ampalahelo be nareo aoriana kely eo fa zay eo miandry an'le olona lazainao fa mitovy aminareo de hipotrany amin'ny rao an-lanitra izy fa tsy ianao any hipotrany tsy le mpampianatra anareo fa izy ny hipotrany de mampalahelo nareo am'izay fotoan'izay tsy fantany nefa nareo tokony ho fantany fa za hitanao ty ho fantany io zany sady le manao le resy mary me kely any no inona moa izy ka moa resy lahatra am'izany efa fampianarana mampiry taona ianao zay mba fianarana kely firy taona mba traikefa kely firy taona fa za mantsy anazy hoe songonanay nareo ka de misaotra aho fa tsy tianareo izy fa raisinay izy halleloia ary tiako tena de zao zay ny Israely vatana fa tsy zany ny tena tokony toetry ny Israely ny tena toetry ny Israely dia ilay nanaovan'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany taranaka voafidy nofidiana noforonina mba hame voninahitra azy reo ilay nasain'Andriamanitra reo le tao am-pon'Andriamanitra ireo le anaovan'Andriamanitra fanoharana foana rehefa manasa Andriamanitra de misy de zay koa teneniny zay teneny mampiton'izay mihitsy ianao maninona zao anao manao an'iny zavatra iny ka satria ozy izy zay ny fiarahamonina irahan'ny olona de ohatr'izao de tonga tam'izay moa resaka tonga hatramin'ny resaka vaksiny de zareo tsy mino hoe misy ny devoly satria hoy zany devoly zany tsy avelan'Andriamanitra izy teanao zay mantsy zay teneko hoe de tsy fantatrao ve hoe devoly zany losifera hoe tsy fantatrao hoe teo akaikin'Andriamanitra de natoton'Andriamanitra teto tany de losifera io zao mahatonga ny olona marary de mahatonga ny ianao azo io hitanao ianao io azo io tahotra ao anatinao io tsy avy amin'Andriamanitra zany be de be moa zavatra lesahany tam'izao lazay hoe tsisy ny devoly tena tsy tena hoe maivana be reny olona reny raha tsisy ninona alohan'reo miadevitra amina olona miadevitra amin'ny mpamopy sampy fa zay tsy manana zavatra hijorony efa hitako moa zay de sina moa ny andanitsika anina aminy fa mazava zay fa ny tena Israely de ilay Israely tahaka andry Jakoba tahaka andry Abrahama ilay nanakalo ny zavatra rehetra azahoany an'Andriamanitra nafohy ny zavatra rehetra nikatsaka an'Andriamanitra tamin'ny folo sy ny sainy rehetra ary ny tena Israely de zao ilay Israely natongavan'i Jesosy inge ry havana rehefa tonga Jesosy de na ny olona nino an'Andriamanitra aza de nanao tsintsinina Jesosy ny ankabetsahany
tiako jerenao tsara fa raha i Barabasy nge ny tian'ny olona noho Jesosy Barabasy ka ny Israely dia misy zavatra zarain'Andriamanitra anankiroa. Misy ny Israely tena manana toe-panahy ny Israely, dia misy ny tsy izy. Ary eto dia misy fanavahana ny tena Israely sy ny tsy izy. Halleloia. Ary isy olona ho tratran'ny fahagagana amin'izany fotoana izany hoe ohatra ny marina ihany ilay tenen'ireo olona kely tsy mahalala ny inona tery amin'ny parikina tery Halleloia. Ary ao anatin'ny soramandry koa dia misy hoe ny fahamorinana tena vaovao mahafalo antsika dia zao, io tsy inona tsy tsika io tena hoe tena ny Israely sy ny tsy izy. Fa ny zava-mahafinaritra antsika dia ilay teny faharoa, ary fandrosoan'ny fiangonana sy ny hamorinan'ny firenena rehetra akany Jerosalema. Ary andringanina ny ratsy fanahy, lavina zay tsy izy aringana azy ratsy fanahy, fa ho raisina zay izy zay tena Israely, ary ho voriana ny firenena rehetra izay manaiky an'Andriamanitra ho any Jerosalema. Halleloia. Eo vao misy anjarantsika amin'izay, ny firenena rehetra, na mainty hoditra na fotsy hoditra na mavo hoditra na mena hoditra na marron hoditra. Halleloia. Zay ny vaovao mahafaly hifalitsika amin'ity androany ity. Andriamanitra sady hanavaka ny anazy no amory izay tsy tokony anazy fa nanaiky azy. Halleloia. Andiny voalohany, zao ny lazain'i Jehovah, lanitra ny seza fiandrianako ary ny tany ny fitoeran-tongotra. Lehibe zany, lehibe zany. Lanitra ny seza fiandrianako, ny seza fiandrianana ny Andriamanitra io lanitra rehetra hoe seza fiandrianana. Ary ity tany tsy azontsika ireharehany ity, ity tany mba hanjakan'ny devoly ity, dia tsy inona akory fa fitoeran-tongotr'Andriamanitra fotsiny. Fitoeran-tongotra fotsiny. Tsinotsinona. Raha mieritreritra ny raikitreto ny fonao sy ny sainao sy ny fananao dia tsara fantatrao fa eo ambany faladian'Andriamanitra ity tany ity. Ary tsy tokony tambany etsy fitoeran-tongotra. Fa ao an-danitra ao seza fiandrianana. Hiaritra eto amin'ny fitoeran-tongotra ve tsika sa andao mba hikatsaka an'ilay seza fiandrianana, ilay misy fiandrianan'Andriamanitra? Raha ny ihany nge raha fitoeran-tongotra izy ity. Eto tsika mihoaka. Za miteny anareo foana rehefa mivavaka-ireny, za miteny anareo foana hoe ataontsika hikoaka eo tongotry ny tompontsika. Halleloia. Anterina izay misy anao dia tadio fa misy tongotr'Andriamanitra. Ity tany ity fitoeran-tongotra. Na aiza misy anao, any amin'ny hopitaly ve ianao amin'izao fotoana izao? Any an-tokantrano ve ianao? Any amin'ny toerana ampiasana ve ianao? Tsy fantatro ny toerana misy anao, fa zao no taddio. Amin'ny fotoana ianao hikoaka dia misy tongotr'Andriamanitra eo hiankofantsika. Halleloia. Eto an-tanitsika nahita an'izany. Rehefa tonga ao an-danitra tsika, tsy ny tongotr'Andriamanitra intsony no nomena antsika, fa asehon'ny voninahiny amin'izay. Ahita ny fiandrianany amin'izay tsika. Tsy mba mangetahitan'izany ve ianao rehefa namalala? Tsy mba mangetahitanao ve zany rehefa namalala? Hoe Jesosy o Jehovah Andriamanitra, ahita ny fiandriananao amin'izay zay. Lanitra ny seza fiandrianako ary ny tany ny fitoeran-tongotra. Trano manao ahoana moa no ataonareo ahy? Ary toerana manao ahoana no fitsarako? Na ao ataontsika volamena daholo ary ny trano fiangonantsika, dia mbola fanontaniana ihany ny tenin'Andriamanitra hoe trano manao ahoana moa no ataonareo ahy? Rehefa ny olona manao an'izany hoe ambanimbany ny zavatra iny dikany. Fa dia mba trano ohatry ny ahoana loatra izao ohatra, na mba tomobily ohatry ny ahoana loatra izao. Andriamanitra ry havana. Ary niteny tamin'ny Davida mihitsy izy nanao an'izany hoe zaveo izy dia hanovanao trano,
sakeo sy Andriamanitra na eny anefitra na aiza naiza misy anahy daholo eny asa mitongy anao trano anazy zany ianao. Za zany ry havana isoroka an'Andriamanitra tsika en ligne ny fandarantsika raha ohatra any ariana any. Halleloia. Raha manana hoe mbola tsy tonga Jesosy tena io tenin'ny anam-pahaverika io mihitsy endra nijery any no zavatra tonga dia tiako tenenina eto androany manao hoe io na trano volamena toray ny trano ataonao fa tadidinao ilay zavatra teneniko teto fa any États-Unis misy fiangonana anankiray tsy mampiditra mahitotitra anatin'ny fiangonana ary tena tsara io fiangonana io, tena mihaja be mihitsy io. Ary nisy mahitoditra anay kahiditra tao ivavaka tsy naverana hiditra ny tomany tery tampo telobola tery Jesosy fa nisy famangin'Andriamanitra tonga tamin'izay fa inona ny mampitomany anao dia matsiaro izy ohatra miresaka izy anatina fahitana za Andriamanitra mba te hitady anao nefa tsy avelan'olona miditra ho Jesosy anatina tontolo ara-panao zany afitra tsika mahita fahitana sy tsika mahazo révélation reny dia teny Jesosy mane ka nazako nge tsy tafiditra ao tsika sinao samy tsy tafiditra ao fa Jesosy tsy miditra anatin'ny toerana ohatr'izany ary raha ny trano no varinanao trano tsara be anao za rehefa naresy lahatra fa tsika en ligne ny ataontsika zahako manana moyen hoe tena moyen hoe tena ahafahako manana hoe manao trano ngeza be zany hoe anaovana fiangonana tena indrindra amin'izao akaiky fiavian' Jesosy zao raha mbola tamin'ny taona 20 sy ny sisa indray tsy ratsy ny manao trano fiangonana fa za zany raha zaho raha ny hevitro ty mino fa mitovy hevitra amin'izany ny vadiko fa raha zaho manana vola be anaovana trano fiangonana ka manana afaka manana aleoko manofa trano anaovana fitoam-bavaka fa entiko anaovana tafika masina sy anaovako tena ataoko hiparitahan'ny fitoriana zany samy manana ny eritreriny moa. Andriamanitra miteny amintsika trano manao ahoana ny ataonao an'Andriamanitra tsy ratsy koa manao trano ho an'Andriamanitra fa aleoko mahita trano tsotsotra trano fiangonana fa any anatina fitoriana filazantsara tena hoe andanitsika ary aza dia variana manorina eto amin'ity zao tontolo zao ty asa variana manorina eto sao dia indraindray variana manorina eto tsika ka le fiandrianan'Andriamanitra le hojerentsika no mety adinidinitsika aza miditra amin'izay ary fitoerana manao ahoana no fitsarako misy publication ankiny ataoko rehefa sabata indraindray raha hitanareo misy sarina voninkazo menamena zay fa ela be mantsy izy iny nataoko fa averiberiko foana izy indraindray. Andriamanitra tena naharaka lamina matipaika mihitsy andriavana fa mahavariana fa nanao ny momba ny hazavana sy ny aiza nanisy hazavana Andriamanitra tamin'ny andro voalohany dia avy eo nanao an'ireo zavaboary rehetrarehetra fa tamin'ny andro fahaenina dia nanao any Adama sy Eva izy dia tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra izy isan'ny fahatanterahana ny andro fahafito ary isan'ny tsy fahatanterahana ny andro fahaenina ary mahatonga antsika tsy tanteraka tsika nge tsy mety tanteraka tsika olombelona foana tsika matetika miteny tsy tanteraka tompo olombelona ihany ahy ka tsika ary natao tao anatin'ny andro fahaenina zany isa tsy fahatanterahana fa nisan'ny fahatanterahana dia ny andro fahafito izay nataon'Andriamanitra ary nataon'Andriamanitra hitsara ary Andriamanitra dia miteny manao hoe fitoerana manao ahoana moa no ho fitsarako dia nisy anankiray niteny teo tsy haiko izy taminareo no naniteniteny an'izay hoe izy moa niteny teo no ao-po io ny aina mahefa soa maheno soa mahefa soa fana voateniko ny aina maheno soa ao am-po no trano tsara indrindra dia izay mihitsy Andriamanitra mialohan'ny tsara tamin'ny andro fahafito tsy mbola afaka nitsahatra Andriamanitra raha tsy nanisy fitoerana aloha tsy nitsahatra tamin'ny andro fahadimy Andriamanitra na andro fahaefatra satria hoe vita ny biby fiompy satria tsy anatin'ireny Andriamanitra nitsahatra manana fo ny omby manana fo ny ondry manana fo ny osy
fa tsy manam-panahy reny. Fa Andriamanitra am'izay namboatra aloha ny toerana ny trano hipetrahana dia izaho sy ianao. Ao anatintsika ny fitoeran'Andriamanitra. Itsika mandehandeha any amin'izay toerana ilay antsika Andriamanitra. Izany no mahatonga antsika mitandrina fa ianao io misy fanan'Andriamanitra ao anatintsika Andriamanitra. Amboary tsara ny fitoeran'Andriamanitra. Amboary tsara ny fitoeran'Andriamanitra. Izao zavatra izao no nataon'ny tanako ka dia azo rehetra izao Jehovah. Tian'Andriamanitra tena zany hoe rehetra rehetra izao za daholo nanao andreo. Tsy mila namboaranao fa zahako no nanamboatra ary ny teniny ana za ny teny dia vita. Nefa izao ny olona ho tsinjoviko. Majanona kely itsika tsinjovina. Zany hoe Andriamanitra zany tsy mila raha eto amin'ity zao tontolo zao ty kory toerany ity toerana zany lanitra efa misy anazy. Fa nefa zao ry havana hoy izy Andriamanitra hoe andeha hipetraka ao ihany ahako, andeha hanisy fitoerana eo ihany aiza ary nanisy an'izay. Misy olona ho jeren'Andriamanitra manokana araka ny teny ranapavintsika teo. Misy olona ho tsinjovin'Andriamanitra manokana dia ho tsinjoviny ka hitoerany. Halleloia. Izao olo izao no tsinjoviko dia izy izy zay malahelo sy torotoro fanahy sady mangovotra no ny teniko. Halleloia. Malahelo, sambatra ny malahelo fa ireo ny ampifaliana. Sy torotoro fanahy, torotoro fo, mangorangoraka, tsy mba ataonao tsinitsiny Andriamanitra ary mangovotra no ny teniko. Amin'ny tahotra sy amin'ny ovitra mankarazako ny anaranao. Amin'ny tahotra sy ny ovitra no ankatoavako ny teninao. Ireo olo ireo dia ho tsinjovin'Andriamanitra manokana. Inona moa ilay malahelo? Malahelo tsy hoe malahelo hoe malahelo ahoana. Fa tsara fantatsika fa ny fanompotsika an'Andriamanitra dia mahatonga antsika ho takany malahelo eo anatrehany izao tontolo izao. Jejoely nge toetra apetraka Andriamanitra ho amintsika mpivavaka dia ohatran'ny mampalahelo ny fijery antsika. Ny Jesosy raha misy mameno takolaka kafy ankavany dia mihazo koa ny ankavy. Mampalahelo zany raha misy maka ny lambanao dia meo azy. Raha misy manery anao handeha maily iray dia andala mandeha maily roa. Mandeha ferana dia ny amin'ny tsirariny azy. Halleloia. Ekeo daholo ireny teny rehetrarehetra tenen'ny olona anao ireny hoe ianao mpanamary tena, ianao izay tenen'ny olona raiso daholo ireny aloha. Tsy maninona ireny. Fantaro hoe inona ny tena zavatra misy. Halleloia. Dia ianao mahafantatra. Isika misy miteny zavatra ohatr'izay dia tsy manaiky mihitsy ny fontsika. Fa izao atao rehefa ohatr'izay. Izao fotsiny ataonao. Jereo fotsiny ianao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ny feo amin'ny fieritreretanao no miteny. Mety betsaka ny zavatra tenen'ny olona momba anao fa ny feo amin'ny fieritreretanao sy eo anatrehan'Andriamanitra inona? Halleloia. Androany Andriamanitra hitsinjo andreo olona ireo. Izay malahelo sy torotoro fanahy dia mangovotra noho ny teniny. Iza no mangovotra noho ny teniny? Andriamanitra ry havana dia manana teny. Ary Andriamanitra rehefa miteny dia mahatanteraka. Andriamanitra tsy mba azo atao onoombo. Andriamanitra tsy mba azo atao hoe tsy mba azo atao hoe miteny izy dia zavatra tsisy na zavatra mba haniany fotsiny. Fa Andriamanitra dia volazan'ny ten'Andriamanitra fa Andriamanitry ny eny sy ny amainy. Andriamanitra rehefa mantanteraka, rehefa miteny dia mantanteraka. Ary hoy ny ten'Andriamanitra tsy mba olombelona izy ka handainga fa rehefa mizatra tenenina dia tsy ataony tsy manaiky izy raha tsy toa sy tanteraka iny. Halleloia. Tianao ve no tsinjovin'Andriamanitra manokana amin'ity fiainana ity? Tsinjovina izany nge ravana ka atao hafa mihitsy araka lera teo. Tsinjovina manokana mihitsy ianao. Jerena manokana mihitsy ny kahanao. Halleloia. Te hitsinjo anao Andriamanitra androany.
te hitsinjo anao Andriamanitra androany, te hijery manokana ny fiainanao mihitsy Andriamanitra. Raha mahatsapa ianao hoe malahelo tsy malahelo le marary fo zany, fa malahelo noho ny amin'ny filazantsara. Ianao manam-pifaliana farak'le teny teo hoe rehefa nandray an'i Jesosy dia zary lasa ohatry ny olona mampalahelo zany. Tsy de miha-tevitra zany, ohatry ny zavatra tsy tatinao anatin'ny fonao dia amin'ny maha olombelonao raha ianao taloha. Zary avana tena tenteniko anao za taloha dia tena hoe zatra tsy eken'ny saiko mihitsy taloha, ary rehefa tsy eken'ny saiko dia tena tsy eken'ny saiko dia tena zay efa rany eo. Fa ny zavatra mahafinaritra ry havana rehefa ao amin'i Jesosy, za misy zavatra zay, misy olona zay tiako tenenina zavatra tena mba ohatran'ny zatra tianao tenenina fa zao ohatry tenenao alao mangina e, ary raha mangina koa ianao dia Andriamanitra mba hiteny e. Dia tsika ohatry mampalahelo mizara tenen'olona antsika dia mafimafy amintsika ihany no mihinana an'ilay izy, fa ina zatra atao, zay le mahatonga antsika mampalahelo dia mangina fotsiny no azontsika atao. Misy fotoana tsika miteny sy mitrotra kely avy tsika tonga dia tena eny Jesosy alao angina, aleloia. Fa zao ry havana tsy mahafaty antoka raha teo zany. Torotoro fanahy zany dia olona tena torotoro fanahy tahaka andry David zany no mivavaka, matsiaro izay nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, aleloia, matsiaro. Zaho tena mandinika ry havana hoe raha ny tena lozika, raha fahitako azy mampitomany foana io mivavaka io, mampitomany io, ary io tsy mampitomany forceny hoe aiza re ianao ranomasy fa hivavaka, dia eritreretina zao zatra mampalahelo taloha satria misy ranomasy, tsy izay le izy. Fa ianao vao mieritreritra fotsiny hoe hay ity nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako dia raha ny tena rariny sy nitsiny, raha mandeha araka ny tokony ho izy dia latsatra amin'ny maso azy ianao mieritreritra ny zavatra ataon'Andriamanitra. Paoly nge ry havana ohatry zany. Paoly rehefa nahita ny tena dia niditra mihitsy, za tena hozy Paoly, za dia tahaka ny apôstôly fa tsy tonga volana, tsy tokony ho isan'ny apôstôly koa aho, zany ambany indrindra, tsy tokony apôstôly koa aho, nefa noho ny fahasoavana. Dia mieritreritra Paoly mahita ny olona torotoro fo, mahita ny olona resy lahatra, mahatonga ny olona hoe miova fo sy ny sisa, dia tsy maintsy tena torotoro fo ihany Paoly ndry ity sady ataon'Andriamanitra ohatry ny ahy za taloha, mahatorotoro fanahy reny a. Ary le mangovitra anao ny teniny dia zao, beka antsika hijery karazan'olona nangovitra tamin'ny teniny. Beka antsika hijery mieritreritra anankiray fotsiny aho hoe ohatra tantara akaiky kely ny jerentsika e, tantaran'ny Jona e, sady misy zavatra tiako tenenina anatin'ity. Tena tsara Jona rehefa andeha ho any ny ran'Andriamanitra ho any Ninive, vainga antsika nitory an'izy io. Za mihitsy misy olona mitady ranomasy, Andriamanitra dia mitady ranomasy fotsiny a. Le ranomasy nefa ny tena marina nge ranomasy io tonga ho azy teo dia mieritreritra misy fotoana ianao tsy mahavavaka akory toy. Raha hen'olona mitomany maro ianao dia manatreha commencement miaraka amin'ilay sisy hoe ampijaliana hitsahana mihitsy hoe tonga vao mitomany, fa matsiaro ny zavatra ataon'Andriamanitra. Latsatra amin'ny maso. Misy olona indray tena mitady ranomasy mihitsy, le ranomasy dia diavina. Misy fotoana ny feo efa ohatry mitomany fa le aty tsisy mihitsy. Jesosy io, oh Jesosy io, sady mbola mitady jery plafond misy moka tao Jesosy io, fafana nefa tsisy tena maina. Io tena hoe
rehefa te zatra an'izay zany dia manao ohatra ny rahatotry mamofy tongolo fa io tonga ho azy io ary tsy atsony io. Alleloia. Mieritreritra fotsiny ianao hoe tsy tongolo gasy ary totsy fa oignon gros oignon, zay no tena mampitomany. Tena mieritreritra fotsiny hoe ohatra fotsiny. Za matetika ohatr'izany manatsaka ny ramasoko na za antsonareo pastera zany fotsiny ary ohatra hoe ty za ty ve dia mba mendrika antsonan'izany, tsy mendrika. Nefa n'inona mahatonga an'izany? Andriamanitra no nahatonga an'izany. Za nge raha nanomboka nitoriteny teto amin'ny Facebook teto tsy nasiako anaran'izany pastera izy fa lasa nantsonareo hoe pastera satria ohatry ny pastera tera ihany. Dia izany zao matoritory ny foka dre ty za dia tena hoe araka ilay izy mihitsy hoe fanevateva taloha hoe ty za hony dia mba mivavaka ho an'ny marary dia sitrana ilay marary dia mijoro vavolombelona. Za ve rehana dia tsy matoritory fo hoe taiza iza moa za. Alleloia. Mieritreritra tsy haiko ianareo mba mieritreritra an'izany hoe mahita olona ohatra na mieritreritra fotsiny olona marary mandeha amin'ny hopitaly dia mieritreritra ianao hoe hoay izay menakavy kely tsy mahita lalina makany amin'ny hopitaly izany hoe andeha ho any amin'ny hopitaly dia mijanona any amin'ny hopitaly. Ray andro no zanako nandosy ny valana ilay zanako farany iny tonga tao amin'ny hopitaly, tonga tao izy ny dokotera zao dia zao transférena ary amin'ny hopitaly, misy hopitaly ary 40 kilomètre mialan'ny ville misy anay ary indray spécialiste amin'ity zao dia zao ty zazy ty dia mijanona eto tonga dia entina atsoina ny ambulance dia entina satria efa nandosy ny valana efa reraka be zazy. Tena ho izay hoe tena ohatrany tsy manaiky an'izany ny saiko Jesosy tsy manaiky an'izany ny saiko. Ahoana ny zanako Jesosy ny tena hoentin'ny olona entina tsy ho hitako dia hoentin'ny ambulance any dia any dia hitomany hita olona any zay tsy eo akaikiny. Ohatrany tsy mety an'izany Jesosy. Manaiky ve ianao? Tsy manaiky aho maninona hamono an'ilay zaza ve ianareo? Tsy maty izany io tsy mety ozy izy zareo fa tsy maintsy manao lettre d'engagement ianao hoe raha maninona io zaza io dia ianao no tompony ndraiky aiza ho alay izy ary aiza aby sy ny afo dia ataovy ilay taratasy fa tsy olana izany. Alleloia. Entiko loatra ny zanako tonga tany andro sabata mihitsy tamin'izay efa narary izy taloha zay fa tena ilay sabata ariva iny tsy maintsy tentanay amin'ny hopitaly mba ahazahoana inona fotsiny satria tsy nanam-pinoana fa mba ahazahoana itanao hoe aty andafy mantsy tsisy ohatrany any amintsika vidinany amin'ny farmasia fotsiny nareo ohatry ny odivasy ny sisiny ary tsy maintsy ordonnance dia nomendra reo an'ilay premier soin iny fotsiny hoe odiva dia ihany voanazo an'iny asa zay napisotro an'iny ilay zaza miaraka mivavaka mbola eo ihany sabata alina tsy natory zay fa nanao alim-bavaka nivavaka ho an'io zaza io. Alleloia. Ny apitso maraina ny lahady ozy ianao nitsahatra tamin'iny alina fotsiny dia efa nitsahatra ny mandosy ny valana nalainy ny tomobile kely ny lahady maraina zay mbola matory reraka aminao alim-bavaka efa milalao tomobile kely ny sakafo naniny izy eo mandraiky ty ny androany dia nametreritra zavosay raha zaza firy zaza hafa angery avany. Alleloia. Zaza hafa ange zany revana netin'leo safatindrindra netin'le ambulance dia tonga any amin'ny hopitaly fa dia na le zaza angery havana any voame tombony aretiny hoe tsy mahita ny ray aman-dreniny sy ny sisa dia nametreritra zavatra hoe tena za Andriamanitra tena tsy nataony an'izany tahinao zay Alleloia. Mahita ohatra fotsiny hoe ny zanakay niteny resaka taminay ny aty andafy be dia be ny ray aman-dreniny misara-panambadiana dia misy namany zanako dia maheno anay mifampitelefona zao dia maheno anahako mifampilalao amin'ny ankizy eo dia mahita nay ao tokantrano dia niteny tamin'ilay zanakay ilay zany namany sambatra be kinareo fa maninona ry zay izy milalao any amin'ny namany any dia za makana azy dia sambatra be kindry fa ndriky ny dadanareo sy mamanareo ky mbola io sady mifankatia fa nenaiky zay ky tsy manana dady ohatry hitanao zany nefa zay efa tokony ohatra izany zay efa teko ao tanatin'ny olana efa ekany saraka izay mivady eo anao samy mamelona ny tenany dia za miaraka amin'ny trosa be moa izy mba miaraka amin'ny masom-bahoaka hoe iny le vadin'le rangatary le mpisoloky fa mijery zavatra eo dia manino zany matoritory fo koa zany ndre ty mba nataonao anay Jesosy
manala fanadinana ianao misy ny tsy apaka ianao apaka. Halleloia. Mahatoritory fo zany zao zay hoe mahatoritory fo fa eo amin'ny resaka mangovotra eo amin'le mangovotra indray de zao ary ity a de tondra fanampanazavana ho amina rehefa manao publication na mampitandrina anareo a ny amin'ny zavatra mety hitranga. Be dia be ny olona miteny hoe za tadidiko mihitsy indray alina be zay raha tadidinareo. Nandefa publication hoe tafiditra ao Madagasikara ny Covid fa andao hivavaka nanokatra groupe tamin'izay ndao daholo tsika rehetrarehetra. Zany fotoana zany a raha ohatra hoe volana ataontsika hoe volana août na volana juillet tamin'ny herintaona vanomboka nisy matin'ny Covid, volana avril andro amin'ny 2 maraina misy aminareo eto ary to de nahita an'izay publication izay mihitsy de to de nisaka tamin'ny MP tamiko de niteny aho hoe tonga Madagasikara Covid fa andao daholo izy za daholo mpanompon'Andriamanitra izy amazoto andao nanangana groupe d'intercession antsika. Ary tena source sûr nefa zavatra tereko io ary fantatra hatramin'ny hôpitaly tenen'ny olona tamiko ny hôpitaly nisy an'io Covid-19 io voalohany tao Madagasikara fantatro satria olona io dia tao ary nisy vazaha tonga tao de nitsabo tena tao de nifindrany ny dokotera ray de lasa nitsoka tany amina toerana anakay fantatro daholo zany. Tena zavatra mara zany teko anao zany de niteny anao publication kira reto tamin'izany moa ny apitso maraina ato de nikorobaka be fianakaviako fafao io fa maninona ao tena tonga de migadra zay miteny an'izany te Madagasikara migadra zay miteny hoe misy Covid ia moa toroko izay migadra ry havana fa nisoroko fanatsako ny fianakaviana. De nisy namana mpijery antsika eto niteny hoe ianao izy tena manakorotana saim-bahoaka tsisy atao tsy mampitahotra. De niteny indray tamin'ny volana marsa talohan'ny confinement teto an-dafy de niteny anao publication hoe zao ho ratsy ty fa manaova provision aza mivoaka ny territoire misy anareo hoe mandeha miampita frontière sy ny sisa sao de midy ny sisy tany nefa ny vady aman-janako koa aty sy ny sisa manaova provision sy ny sisa ohatr'izao de ozy ny olona manao zay mampitahotra olona fotsiny ao teny anao fa tsy mba nareo mahita anava Marie Jaune tsy mahita ve nareo mahita ozy izy erika Marie Jaune zany tsy mahita de tsara fantatrareo koa aloha tsy tsiaritra omaly zao tody tsy tafiditra androany zao Marie Jaune misy problème be mihitsy ny any États-Unis zareo de misy problème be de any amin'ny ranabavy sasany koa efa mampilaza ny SFR am'izao fotoana zao fa ho tapaka aloha ny réseau any SFR ka ny tena marina ametraka an'le 5G zareo le 5G zareo tsara fantatrareo daholo zany ametraka an'le 5G ary io anisan'ny dinganangezavina ametrahan'zareo le 5G io tsy tsiaritra iny zao zavatra tenen'ny olona manao anao zay mampatahotra olona mampitahotra fotsiny nareo de misy olona reny miteny tamin'ireny zao raha larato aza miresaka momba an'izany mihitsy hoe tsy resaka momba ny Covid zany fa zao ataontsika ohatrany tsisy andao hidiran'Andriamanitra fotsiny de tsy resy lahatra satria zao ngambory havana iny raha tsy resahana de tsy misy raha mba vitany hoe tsy resahana nge ka tsisy de tsy maninona fa izy nge tsika afaka tsy miresaka fa le izy misy ko tsy aleo hoe resahana de melo ary ty misy afatra tiako tenenareo rehetra zay nitena zany za mampitahotra olo ohatrany tamin'ny nazo zany tena tamin'ireo hoe ho tapaka ty de izy nareo koa de tsy ataotra tsy mampitahotra fa ty ary teneniko anao ijonany rahan'Andriamanitra tany Ninive de zao fomba fitany ozy Andriamanitra mitsangana makaretsany Ninive raha tana lehibe ary miatsony amin'ny amelezana azy fa tafakatrio anatrehako ny faharatsiny. Ina zavatra tenen'ny Jona any amin'ny Jona 3 ary
Jonana tomboka nandeha teo an-tanàna lalana indray andro ka nitory rehefa afaka efapolo andro de oravana Ninive. Ary fomba fiteniny an'izany afaka efapolo andro mety nanao ohatr' izao mihitsy. Afaka efapolo andro oravany Ninive, hitanareo tsara. De tetenareo mampatahotra zany sa tsy mampatahotra? Manao zay mampatahotra olona ve i Jonas sa ahoana? Tena nataony Jonas tamin'ny fomba mampatahotra mihitsy zany. Tena potika, tena rava, tena tsisy raisinareo sur place, tena potika ravo afaka efapolo andro. Inona zavatra nitranga tany amin'ny olona? Ozy ny olona. Tenino an'Andriamanitra ny mponina tao Ninive ka niantso fifadikanana sady nitavy lamba fisaonana hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny kely. Ary noho ny efa reny mpanjaka Ninive zany de nitsangana nana teo amin'ny seza fiandrana izy ka nanaisitra ny akanjo amboninahiny de nisanona lamba fisaonana sady nipetraka tamin'ny lavenina. Fananina. Satria nampatahotra ny zavatra nytenenin'ny Jona. Fa reny tenenina misy matsolo loatra zany am'izao fa nohatra aminay indray zay miteny horavana mitandrema aminareo fa tena efa akaiky Jesosy, efa tena akaiky Jesosy, mitandrema fa misy zao any. Fa misy olona indray miteny mitoriteny de manao asa taitra amin'izany nareo ry havana, mbola tsy tanteraka ny fotoana, mbola tsy tanteraka ny fepetra tongavany zany, aza mikiropaka amin'izany nareo, Jesosy zany mbola 50 taona any zany vao tonga. Zay le tsy mampatahotra ary zay le ilain'ny olona am'izao. Fa tsy mahatonga ovitra eo anatrehan'Andriamanitra zany. Le izy tsy hoe fampitahorana mba tiana iorono ny olona, fa misy tanjona kosa zao. Mety vera zao tenenin'ny Jona tonga teo Ninive zao ohatrany tsy de tian'Andriamanitra zavatra ataonareo io miala fa tsy tsara io hoe afaka efapolo andro ke mety possible mety zay aza mifoka sigary itsony sa mbola te za aloha zany anao miala amin'io ohatra. Afaka efapolo andro zany mety mba hamangy anareo Jehovah, mety ho ratsiratsy fa za samy nareo mba miala iny amin'ny fitsangatsangana io. Tsy nampibebaka ny olona ary rava Ninive raha zay ny zavatra ndray. Rava. May Ninive raha zay ny zavatra nitranga. Satria tsy nandona. Fetretinao le tenin'ny Jona tonga tany amin'ny mpanjaka, nangovitra tamin'ny mpanjaka, nanala an'le seza le saribonandra. Fa maninona? Mahatahotra ny Jehovah. Soriko ty lamba ty ka me lamba fisaonana fa afaka efapolo andro, 4 andro zay ny lasa, 30, 10 andro zay ny lasa. Oreto afaka 30. Andao reto ifady anina. Teny ataon'ny olona rehetra ny tandapa sy ny hatramin'ny biby fiompy. Natahotra ny olona. Ohatra ny anafarana anareo eto. Za zao mino. Fa raha nyteny taminareo zay ho tapaka io connexion rehetra. Nisy an'iny tapaka iny. Mino fa nisy tahotra taminareo ary namboatra ny ara-panahinareo aika anareo tompo inona mbola tsy mety. Zay zao tato anaty telegram zay niona. Tena tanatina fo tena vonona mihitsy hoe tompo inona mbola tsy mety. Satria inona ny vokatry le izy? Tahotra sy ovitra. Mangovitra eo anoloan'Andriamanitra. Hoe eo amin'Andriamanitra zany tsy mora. Fa raha io ny tenenina io Jesosy zany aza te mataika ampitahoriny olona amin'izany nareo. Jesosy zany mbola any amin'ny 50 taona avy ina taona ataon'ny olona. Iza ny bebaka amin'izany. Mbola elaela. Roviana vao antitra. Impiro tanora. Zany ndiavana ny fomba fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Mahatonga inona? Mahatonga ny fibebahana any anatin'ny olona. Nahatonga ny Ninive tsy rava dia noho ny tahotra izay nitorian'i Jona. Ka zay aza tenenareo hoe mampatahotra zary tenenay. Fa mampatahotra fa nefa tsy nitranga izy avy eo. Fa nahatonga antsika n'inona? Nahatonga antsika nangovitra. Ry tsy maintsy hitranga ihany koa nefany. Alleluia. Dia io ten'Andriamanitra fangavanganatra satria efa lasa ihany ny fotoanantsika. Dia io ten'Andriamanitra hoe hotsinjoviny manokana, malahelo sy torotoro fo sady mangovitra no ny teniny. Ry havana. Mangovita eo anatrehan'ny ten'Andriamanitra ianao. Fa hotsinjovin'Andriamanitra manokana. Alleluia. Ary Andriamanitra dia tena manome hafatra antsika vakiko haingana be amin'izay reto teny faraparany reto any amin'ny 15. Meno ny tenin'i Jehovah ianareo izay mangovitra noho ny teniny.
ondra lanareo zay makaranareo ka mandroakanareo noho ny amin'ny anarako ampiseho ny voninahiny any Jehovah mba ho faly mahita ny fifalianareo izahay kanefa reny no menatra kosa injany ny irakoraky ny tanàna ary feo ao amin'ny tempoly dia feo an Jehovah izay mamaly ataon'ny fahavalona folombola sy nety-jasa azy izy dia niteraka folombola sy nitaitaina ary izy nanaitaina ary izy dia felon-jasa ala ny olona rehefa mandeha amin'ny fahatoranan'Andriamanitra mangovitra anatreha an'Andriamanitra na dia miteraka ary izy dia tsy marary izy avy no bevoaka rikadaka reny zao tsy arariko reny iteraka tano mety ny dridridry mihitsy tsano tsony anareo vehivavy rehefa hiteraka na ampimeziko mampionina taloha fa azalanao mampime indray fijeriny ana amin'ny hoe tena satria hiteraka marary fa ny olona tsy njovin'Andriamanitra aleloia tsika rahalahy rehefa le hiteraka io aza manao mampimetsony manaova tare malahelo azy ny tena hoe nany tena ty zady tena ino ny vomeo mba mety aminy fa lenao le mbola vomeo anao zay mampifariparay azy miverina any aminao ihany ny tsiny aleloia fa zao hoy ny ten'Andriamanitra ho an'ny olona izay mangovitra anatrany tenin'Andriamanitra dia ho tsinjovina zao fomba fitsinjovin'Andriamanitra azy mbola tsy mety jaja kory ianao dia teraka aleloia mararake mety tsy jaja io ary mbola tsy nanaitaina kory dia velon-jaza lahy aleloia potsaka fotsiny potsaka fotsiny tsisy sarotra tsisy ininina aleloia ary na amin'ny tena izy io na amin'ny ianao tena miteraka na ianao bevoka fitahiana io misy zavatra indrasanao io tsy manaitaina kory ianao ny olona tsy jovony Jehovah tsy manaitaina kory io fa nanao aleloia mihitsy ny kadaka satria hiteraka izy tsy hoela dia mivoaka fotsiny io aleloia tsy sarotra io aleloia satria tsy njovin'Andriamanitra manokana izy ianao rehetra zay bevoka fitahiana ireo miandry valim-bavaka ireo tsy manaitaina kory nareo tsy mitaitaina kory nareo fa tonga ho azy io amin'ny anaran'i Jesosy nitsofako rano anareo amin'izany aleloia andiny fafolo miarahaba faly amin'ny Jerosalema ary miravoravo aminy anareo zay rehetra tia azy tian'izy io tian'i Jerosalema izy moa le endriky Jerosalema dia mifanatrehan'Andriamanitra aleloia araka iara-mifaly amin'ny ianareo zay malahelo noho ny aminy mba hinononareo sy hivokisanareo amin'ony ny mahafaly eny mba higoka ianareo ka hiravoravo amin'ny haben'ny voninahiny ny olona tsy njovin'i Jehovah dia minono amin'ny Jehovah ohatra tahaka ny ankizy minono amin'ny reniny dia minono ka voky aleloia aleloia dia higoka dia hiravoravo amin'ny haben'ny voninahitran'Andriamanitra zao lazain'i Jehovah indro hitariako fiadanana tahaka ny ony izy ny fiadanana ataon'Andriamanitra aminao dia sarihany tahaka ny ony zany hoe lasa mandeha dia sarihany dia hitariny isan'andro isan'andro dia mitatra tsisy fiafarany aleloia dia hokoriana tahaka ny ony ny fiadanana aleloia zao no lazain'i Jehovah hitariako fiadanana tahaka ny ony izy ary ny voninahitra ivelena tahaka an'ireny rano tondraka ho tondraka ny voninahitra rehefa tsy njovin'Andriamanitra dia ho tondraka dia hitafy voninahitran'Andriamanitra dia ho tondraka mihoatra noho ny tany teo aloha izany voninahitran'Andriamanitra eo aminao zany ka inono ianareo ary hosakerena ianareo ho indraindraina eo ambony lohalika tahaka ny olona ampinondreniny no ampinonako anareo eny ao Jerosalema no ampiononana anareo dia tia zany nareo ka faly ny fonareo ary nataonareo tsara fitombo tahaka ny ahi-maitso aleloia ary ny tanan'i Jehovah dia ataony fantatry ny mpanompony ao tezitra amin'ny fahavalony kosa izy fa indro Jehovah ho avy rety indray zany dia azo an'ilay olona tsy mety mangovitra anatrehan'ny tenin'Andriamanitra tsy mety makatoa fa indro Jehovah ho avy amin'ny afo ary tahaka ny tadiony karesiny mba manao famarinana amin'ny fahadezerany mirehatra sy le fitenenany mafy tamin'ilay lafo fa ny afo sy ny sabany no entin'i Jehovah hifandahatra amin'ny nofo rehetra ary ho maro ny voaringan'i Jehovah Andriamanitra zany zao tsy mifandahatra amin'ny olona amin'ny teny tsony fa to dia amin'ny alalan'ny afo ho an'izay tsy makatoa azy ary tsy ho hery zany andiny fa 17 izay manamasina ty koa zavatra ngeza be dia nareo tsara ty izay manamasina sy manadio ny tena no ao an-tanimboly ka mihinana ny henan-kisoa sy ny zava-betaveta ary ny totozy dia araka ho levina avokoa koa Jehovah manamasina sy manadio ny tenany
manamasina sy manadio ny tenany a mety manao akanjo fotsina dekona ihany ianao, mety manao akanjo na mpiandry ihany ianao, mety misaron-dotaka ny vehivavy mivavaka rehetrarehetra ihany ianao nefa ny anamasinanao ny tenanao sy anadiovanao ny tenanao dia andehananao eny an-tanimboly, eny amin'ny sampy, tsy eny amin'ny teboly fa eny amin'ny tanimboly, mety eny amin'ny varotra, eny amin'ny vokatra fa tsy entinao eny amin'ny teboly ny anamasinanao ny tenanao. Ary tiako zavatra ngezabe manaraka n'ilay ray ao afovoany, izy ilay ray ao afovoany misy mpitarika anankiray izay tsy Jehovah-Andriamanitra intsony fa le ray ao afovoany indray ao afovoan'ny tanimboly, iny indray no arahanao dia tsy izany fa le antikristy. Tsy ho ela anareo izay mbola tsy mahalala efa nivory a toy izy ary teniko anareo tamin'ilay tapaka iny connexion dia mody hoe tena tapaka tsy na dia voalohany indrindra aloha dia olona dia ohatrany ahoana ary havana nitanjaka izany hoe nareo dia mieritreritra hoe nisy mpanina ohatrany dia tamin'ity 2021 ity vao nisy mpanina ohatrany tsy efa tokony nisy mpanina talohany izany hoe azonareo izy fa tamin'iny a dia nisy fivoriana ngezabe tany Vatican. Ary io fivoriana ngezabe tany Vatican io a za aloha dia lanatsiny fa dia misy katolika eto ary mety tezitra amin'izy ity nefa ataoko ahoana moa dia tokony tezitra amin'ilay olona mamoaka ny publication rehetra koa aloha ary tezitra amin'izay namoaka ny davoaka dia natao izay tsy hisian'ny connexion tamin'ireo tambazotra ngezabe ireo mba tsy voahany vaovao fa dia nivory daholo amin'izay ny ataoko mpiangonana sy ny finoana rehetrarehetra eny fa na dia mpanompo sampy ara dia niara-ny aona ary dia nanao fifanarahana fa tsy ho ela dia hivoaka amin'izay a ilay fivavahana tokana izay tanjon'ny nouvel ordre mondial voalohany indrindra, vola tokana, fanjakana tokana, fivavahana tokana. Dia hitanareo amin'izany fa misy zavatra be dia be mihetsiketsiky eto amin'izao tontolo izao ity ary anangana lehilahy anankiray a hivavahana hitondra asa fisoronana dia io ilay lehilahy anota, io ilay antikristy ary hiainga vao Vatican ao izy io, tsara fantatrareo izany. Ka io zany ilay tenenten'Andriamanitra fa naminanina tamin'ny Isaia izay manamasina sy manadio ny tenanao an-tanimboly ka manaraka ny ray ao afovoany, io ny antikristy, io ilay lehilahy anota, ilay hitondra ny fahavetavetana, ilay hitondra ny ino dizy ity, ilay hitondra ny fahavetavetana any amin'ny faratapony mihitsy. Ary tsika mara-malala fa anisan'ny nitondra ny faratapony amin'ny zany satria izy nandresy lahatra ny olona hanao vaksiny, izy mandresy lahatra ny olona fa tsy tokony ho atao tsinitsinina ny mitovy fananahana ary dia mivoaka avy eo ihany koa ny karazana fahavetavetana atao amin'ny ankizy be dia be mahita antsika toy izany vaovao zany ry havana isy lehilahy anankiray hitsangana ho arahan'ny olona tsy ho ela ka izay manaraka an'izany ozy ny ten'Andriamanitra ary mitovy tantana amin'izany mihinana ny henan-kisoa izay eo amin'ny tenanareo foana ry havana fa mahavery ny fihinanana henan-kisoa azonao zany mety mahasorena anareo indray zany fa zay koa zany tamin'izany zay mpihinana an'izany taloha fa misaotra an'Andriamanitra fa sokafan'Andriamanitra ny masom-panahy ka nahita ary izany teny zany dia tsisy kody io, tsisy hoe zavatra desifrena io na dekodena fa tena mihinana henan-kisoa mihitsy, henan-kisoa amin'izao fa tsisy hoe ny hevitry ny henan-kisoa zany eto dia henomby ihany, azonareo misy mahazatra izany ny sabata dia lahady izy koa ny teny an'izany tsy aloha ary tsy miteny hitarina ty andro sabata tsika amin'ity lahady ity izy koa ry havana mbola nanao an'izany aloha tsy miteny zavatra tsy mitombina fa ty tsisy hoe kody hoe inona re ny hevitry hoe aza mihinana henan-kisoa, hitanareo ny hevitry zany henan-kisoa zany henondry dia ohatr'izay izy ary mihinana henan-kisoa sy zava-betaveta zany hoe henan-kisoa aloha dia efa zava-betaveta fa mbola misy zavatra maro ny zava-betaveta ary mitovy tantana amin'izany totozy dia tezitra foana ny olona rehefa teneny misy pasitera anankiray miteny rehefa mitorombo an'io izy nareo mbola mihinana zava-badina mihinana kisoa nefa nareo tsy mety mihinana totozy toy izy ny olona vava mihitsy izy nge tsy ahavava zavatra tena mitombo zany ary
indray andro tamin'izany a za efa ela be mbola nina kisoa zay tamin'izany mbola tanora kely mihitsy de efa nanitikitika ny saiko mihitsy ahoana ary ty de nanontaniako an'lay mpiandro tao am-piangonay hono ary se ho a ny ahoana atsika mihina kisoa e efa ny baiboly miteny hoe tsy tokony hohaniny reny fa mitovy mihitsy io teny io zay fa hitako mitovy a ny henan-kisoa sy ny totozy de raha zany ke hoa zany tokony mihinana totozy tsika de zao no navaliny anary aho fa tadidiko mihitsy andraiky ty zao eny e marina ny teninao fa tsika ny kisoa sy ny totozy de tena mitovy fa zao mbola tsy lany aloha ny kisoa de ina moa nanantsika totozy zay nantsika hoe raha tonga zany fotoana ka voan'ny aretina daholo ny kisoa de afaka mihinana totozy ka io zavatra io a manindrona anareo foana io fa tsara fantatrareo fa zay 5 zany tsy nianana eny io fa tsy efa hatramin'izay ny ainana azonareo fa tsy mahavoafonjery havana tsorinanao marina io ny ten'Andriamanitra tena miteny fa zay mihinana andreo de araka levina avokoa tseo zay manaraka an'le lehilahy anota manamasina sy manadio ny teny eny an-tanimboly tsy ho an'Andriamanitra fa ho an'ny zavatra hafa mitandre aminareo de kona ohatra misarotra akanjo fotsy reny nefa nareo mitsangatsanga nefa nareo misotro toaka sanatria nefa sy ny sisa de rendritra iny ho levina avokoa aloha tsy tenentsika tsony iny 20 ary za de amaly ny asany sy ny heviny ary ho avy ny amorinany jentilisa rehetra sy ny asa tsy maefa fiteny de ho avy reo ka hitany voninahitra zany hoe ny olona hovonjena angonina de ny olona ny olona vonjena angonina de ny olona very koa de angonina anasika famantarana ny aminy azay afaka mandositra de irahako any amin'ny jentilisa de ho an'ny Tarsisy sy Paul ary Lydia izay manezana spika izany Tarsisy voateny eto soa ihany zany jona fa tsy nandeha tonga tany Tarsisy fa very raha tonga tany fa ninive ihany a nandran'Andriamanitra lavalava io teny andreo fa tsy voakitsika tsony satria lasa ny fotoana fa faranako any amin'ny andininy 2 manao hoe fataka ny lanitra vaovao sy tany vaovao izay ataoko no aharitra eo anatrehako ho Jehovah de toy izany no aretan'ny taranaka reo sy ny anaranareo anisaky ny voaloham-bolana sy isa-jabata de ho avy ny nofo rehetra koako eo anatrehako ho Jehovah ary voaka izy ireny ka hijery ny fatin'ny olona zay niodina tamiko ka nikaka ny tsy ho faty ary ny afon'ny tsy ho vonoana ary ataon'ny nofo rehetra ho fahavetavetana izy ary havana malalo androanay teteny aminao fa raha mijoro ianao a raha maharitra ianao a de teteny aminao manao hoe ahitsika reo olona mpaniratsira rehetrarehetra so ahitany novan'Andriamanitra azy nefa sika am'izany fotoana zany izy mba fantatrao efa mijery fotsiny sisa isika fa mijery maso fotsiny sisa isika ate hiteny aminao androany te apairy anao manao hoe andoatsika ry havana raha nakasika anao zany tenin'Andriamanitra andoatsika tena hiditra ao amin'ny fanompoan'Andriamanitra antsika tena hiditra ao amin'ny fanompoan'Andriamanitra satria efa akaiky ny famonjenantsika mbola afaka misoratra anarana ao an-danitra ianao ompon'ny lanitra ianao fa andaotsika tena hoe andeha arak'ile teny teo hoe hotsinjovin'Andriamanitra manokana hotsinjovin'Andriamanitra zay malahelo sy torotorofo sy mangovotra ny teniny manomboka androany ianao a de ataovy sy atonga anao ho mangovotra alohan'ny tenin'Andriamanitra tianao Jesosy raha nisy ny teo aloha raha niraraka tsy azo niraofina tsony reny androany mila tonga amin'ny fanenena antsika raha nisy zavatra tsapantsika nampisaraka antsika tamin'Andriamanitra fa Andriamanitra kosa anomboka androany hitsinjo anao manokana de vereny vakina tahaka ny ahoana ny vokatry ny fitsinjovan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray mahireza isika samy hitahin'Andriamanitra hiditra fitondrana vavaka tsika aorian'ity iray ity mahireza daholo tompoko Alleluia tahiny tompo a isika tsirairay avy ndao ary mahireza laso aloha ndao ary a ampanositsika mampino ordinateur ity tahiny Jesosy daholo tsika rehetra
Saruna pianarina Hahafantatra hanao hitompo mpamonjy marina Toro afatrafatra tsy roanatranatra Mbeno mba hananako fiadanana Le findrisy fanararako antany Tsy manaiky fa faty ireo zay tsy milizahany Ka niazakazaka nefa hoany andavaka Adino faratsely anao de tsy sambatra Ankehitriny ayo na alelao izao Nipeloko Defa namonja tamina Da de mifona tsotsy zao Ny fiainako teneny kwavoko Fomba ratsito Tsy ataoko malinto Sangi manumena talenta keni Teni hevi tafa afakani mangeiri Kanzu vaunya tumbuka Nefarivu puchaka Siani teyana miansai yatulaka Ankehitriny ayo Makalelao izao Defa nanonda tamina Da de mifona tsotsy zao Ny fiainako teneny kwavoko Fomba ratsito Tsy ataoko maninto Ankehitriny ayo Na alelao izao Defa nanomba tamina Da de mifona tsotsy zao Ny fiainako teneny kwavoko Fomba ratsito Tsy ataoko maninto Amina matolotro intifo Alléluia. Tahiny tompa mampionina tonga eto indray ianao hiaraka aminay eto amin'ny tendro anty amin'ny fitondranam-bavaka dia miarabanao zay rehetrarehetra. Tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra dia falindreo mahita anareo izay miaraka eto indray androany dia hiara hivavaka tsika atao tsika miaraka eto androany dia indreo tsika mba hiaraka hivavaka tsaroako tamin'ny fotoana zahay vao nanomboka nivavaka nanomboka niditra tamin'izao fifahazam-panahy zao dia ny zavatra tena mba niazaka zahanay tamin'izany dia niditra tanatina groupe d'intercession na dia mbola tsy afaka aza ny olana tamin'izany mbola vao nanomboka mihitsy dia tonga dia tafiditra tanatina groupe d'intercession dia mivavaka isan'andro isan'andro avana malala tamin'izany fotoana izany
mitondra mbavakolona sy mampahery olona manomboka amin'ny 7 maraina zay tamin'izany hatramin'ny 4 hariva ohatran'ilay miasa birao reny mihitsy fa ny olana mbola teo fa ny zavatra nafinaritra tena hitan'Andriamanitra ny etaeta ary natonga ny lasa voataiza tao anatina fiainam-bavaka ilay fanaovana izay asan'Andriamanitra izay dia natonga n'Andriamanitra ihany koa namavy hatrany ny olana izay nisy teo aminay satria ny olona aza mahatery antsika ve ravana malala maika fa ny antsika indray ve nitsojeren'Andriamanitra dia izay mahatonga anay miteny aminareo hoe na ianareo izay nangata-bavaka aza dia aza miteny hoe nalefa fotsiny ny fitondranam-bavaka dia avy eo lasa na hoe vita ny torinareo dia lasanareo matory fa tsika miaraka amintsika mihitsy no mifampitondra am-bavaka eto alefanareo fotsiny ny sujet fa izahay dia miara mitondra am-bavaka aminareo amin'izay zavatra rehetra endina eto ka dia maharetatra amin'ny farany fa ao anatin'ny falalahantsika an'i Jesosy toetra rehetrarehetra izany dia samy mahery aritsika rehetrarehetra eny ary isan'Andriamanitra moa hatreto dia vitsy tsotra ny isan'andro le mampijaly aleloia izany mba mandreraka be anao fa anaky ka mahafinaritra koa raha vitsy satria fa mba tsy betsaka koa izany ny olana sy ny anona zay ve moa no tena zava-dehibe ny rarina ary ange tsy hisy tsony mihitsy fa angatahm-bavaka satria efa mivady daholo ny olana sitrana daholo ny aretina milamina ny fiainana izany no tena fanerentsika fa isaorantsika n'Andriamanitra eo amin'ny 4 ihany na 5 ny fitondranam-bavaka androany na tampitranotsika androany isaorana antsika rehetrrehetra fa nefina dia izany ary maharetatra amin'ny farany hivavaka antsika amin'izao aza misalasala koa nefa mandefa fa sao izy nareo kaiky izany izao vady reraka be dia tsy mandefa fa raha tena misy ny zavatra tena mila entina am-bavaka dia aza misalasala nareo fa vonona izahay tondram-bavaka anareo tena izany koa zany efa aza manao an'le vitsy ilay izy dia alefanareo tamin'izay nahita tamin'ny Facebook fa misy olona mba mila mibavaka dia reraka eto tsika fa mitovy zavatra mahakasika anao lenao manatrika mihitsy na mahakasika ny havanao amin'ny maheto anao fa aza le mandrangotra zavatra ry ananina ry zany fa zay tay tomparitsika rehetra dia meno finaritra hivavaka aritsika amin'izao fotoana izao eny ary hivavaka avy hatrany aritsika voalohany indrindra ho an'ny toriteny teo dia ataontsika ary havana mba hianatra amin'izay tsika tena nakatohan'Andriamanitra satria atao ianao tonga eto dia fanirianao izany hoe hotsinjovina manokana araka ny toritentsika teo hoe hitsinjo anao manokana ny Andriamanitra zava-dehibe izany izany manokana izany dia ho avahana ianao hojerena ny mombanao ary ho alalinina ny mombanao ho adiadiana ny mombanao raha misy zavatra tsy ampy eo aminao dia ho ampiana ho fenoina raha misy zavatra ilainao dia homenanao izany zany hoe hotsinjovina manokana izany aleloia izany hoe ny dosie anao izany na dia misy karazana dosie be dehibe ary eo anoloan'Andriamanitra dia ny anao tena le avahana mihitsy na ny toerana misy azy tsy azo atao any ambany any fa atao eo ambony eo amin'ny talaky maso eo dia hita eo foana ny mombanao aleloia jerena isan'andro isan'andro ny mombanao izany hoe tsinjovin'Andriamanitra manokana ny ahafahantsika miditra amin'izany dia tsika mankatoa izay lazain'Andriamanitra isika tsy manisy adihevitra amin'izay tenen'Andriamanitra tsika hivavakantsika amin'izao fotoana izao saotranao izay Jehovahandriamanitra mankasitraka ny amin'ny teninao izay nomenao nay indray androany Jesosy faly ny fonay Andriamanitra fa mbola tsy mangina ianao fa mbola miteny aminay foana isaoranay ianao izao connexion izao mbola misy Jesosy mbola fahanay indray androany mifampahery mbola tiana orenay teto izany teny izany matotonga aminay tsara hiavy satria mbola misy olona eto tianao mbola hotsinjovina manokana misy olona eto mbola tianao ho tahina manokana ho tarihanao manokana mihitsy koa Jehovahandriamanitra ary misy olona eto tena mbola tianao hiditra ny an-danitra mihitsy Jesosy andova fiainana mandrakizay saotranao izay amin'ny teninao izay tonga teto androany teny velona teny mitondra fiainana ho anay manova ny fiainanay manome fanantenana sy fifaliana anatinay any ary mahatonga anay hafantatra anao bebe kokoa hanananay etaeta hitady anao foana Jesosy malala amin'ny fotoritory sy mangorakoraka araka ny teninay teo Jesosy no hitadiavanay anao satria izany no ankasitrahanao ary dia tena marina tokoa Andriamanitra fa rehefa misaina fotsiny izay ny fahasoavanao sy ny fahatsaranao dia toritory ny fonay Jesosy mahatsiaro izay Andriamanitra hoe
taiza hono nefa raha ratsy teo ianao dia maveo anay rehetrarehetra reto izany toe-po izany Andriamanitra hitady anao amin'ny fo manontolo amin'ny fisainana manontolo amin'ny fonay rehetra ny hitadiavanay anao Jesosy hanana fahatsiarovana anao zay dia hanana fotorotoro fanatorotoro amin'izay rehetra lehanay amin'izay rehetra ataonay Jesosy malalo fa izany ny sitraka ao ampahelezo isan'andro hiteneno isan'andro Jesosy ary dia mino fahotsonjovinao manokana indray izay tsira ihany na ireto izay mangatabavaka na izay tsy mangatabavaka tompo mety tsy mangatabavaka izay fa ianao malala fa misy zavatra tsy ampy aty aminay ny zavatra mba ilainay sitrin'ny fonay dia hitsinjo anay rehetrarehetra reto anaynao ny alalan'ny fitiavanao sy ny fahatsaranao Andriamanitra saotra indrindra Jesosy Haleloia Amen. Hitra amin'ny fitondranam-bavaka voalohany ary tsika amin'izao fotoana izao ranam-bavy anankiray entinam-bavaka izy satria manao trano izy ana Madagasikara dia mba ho vita soamantsara ny trano mba ho arovan'i Jesosy izy. Haleloia. Fitondram-bavaka izay Jesosy an'ity vavinay ity izay manao trano Jesosy isaorana ianao fa avy aminao izany nentina nanomboka an'izany trano izany fitahiana avy aminao nafahany nanomboka an'izany fiadiana fototra nanangana ny trano Jesosy eo miasa foana ny mpanao trano raha tsy ianao no miasa Jehova isaorana ianao satria efa notahianao izy Andriamanitra na vita nanangana izy Andriamanitra ary ankehitriny izay dia mitsotra anazy ho vitany soamantsarany izany Jesosy ny fitahianao no havitan'izany tsy ny zavatra eo ampelantanany tsy ny zavatra mety ezahany Andriamanitra tsy ny anisa akory izy hoe ohatrinona ny vola misy eo aminy na ohatrinona voavitan'izany trano izany fa ny fitahianao Andriamanitra dia hitobaka hirotsaka amin'izany rahavavina izany Jesosy malala ary dia hita izy fa ho vita soamantsara ny trano tena tsofina iranao amin'ny aranao mihitsy Jesosy tsofina iranao amin'ny anara-masonao ny anara-maherinao ho vita izany trano izany amin'ny anaranao Jesosy tsy hisakatsakana fantatra hoe fa ny devoly dia tsy faly rehefa misy zanak'Andriamanitra tahiana ary dia miezaka izy manao ny zavatra rehetra tsy havitan'izany fa ninona planin'ny Satana tsy ambinina amin'izany trano izany amin'ny anaran'i Jesosy fa vita izany trano izany Jesosy vita izany ary dia hifaly ny zanakao misaotra Jesosy malalo Haleloia Amen. Haleloia. Anam-bavy anankiray mangatabavaka fa tena bloqué daholo ny fiainany rehetrarehetra tena manao trano dia bloqué very vola manao trano fanondroana dia bloqué very vola tsy vita trano farany asa manorina te hanorina tokantrano dia rava foana ihany koa izay fiarahana misy tena misy blocage tena iza be ny fiainany dia angambany efa nitena moa izy nisy torohevitra nomena azy fa androany dia efa tombontsika angamba mampionona ny délivrance ataonao sady atondram-bavaka misy fanahy faharavana fanahy blocage mihitsy esprit de blocage manakana amin'ny fiainanao dia bloqué ny daholo mihitsy ny tontolony manodidina anao rehetrarehetra tsisy varavarana misokatra asana devoly izany ozona dia mila mandalo délivrance mihitsy anao ankoatra ny fitondranam-bavaka eto ny torohevitra dia raha afaka ianao dia mifady anina ianao rehefa sabata dia toizantsika ny délivrance ny hariva dia miara-bavaka aminay ianao fa mila vavaka mafimafy kokoa izany zavatra mahazo anao izany satria varavarana be dia be mihitsy mila sokafana eo amin'ny fiainanao dia mila hery ianao mila vavaka mihoatra ianao vavaka mahery ianao ahafahana manokatra an'io varavaran'ireo izay dia mivavaka ho anao fa ianao ihany koa mila mivavaka dia tsika mbavaka ary amin'izao fotoana izao Jesosy androany izay dia mitondram-bavaka ny tiravavinay ity Jehovah Andriamanitra misaotra anao izay fa navilinao ny lalany Jesosy dia tonga eto amin'izao fandaharana izao izy ary za tena mino fa eto ny Galilia n'izany rahavavy izany Jesosy eto ny toerana hifanenany aminao Haleloia hatramin'izay nidy ny fiainany izay ny zavatra hitany nikatso avokoa ny zavatra rehetra na ara-bola na ara-pitiavana na ara-kasana ninona Jesosy mba te hanangana zavatra ihany fa tsy mety vita manana vola ihany hananganana trano fa tsy vita Jesosy malalo asana devoly izany tsy ianao no miasa amin'izany fa ny fanaratsy androany Jesosy amin'ny alalan'izao vavaka izao dia rahavaravana amin'ny alalanao Jesosy ny sakana rehetrarehetra
amin'ny anara-maherinao Jesosy namoanay ny varavara-pitahiana sy ny varavara-piainany ity rahavavina ity izay nidininy devoly hatramin'izay Jesosy tsy nahita fahombiazana izay rehetra atao dia tsy mety tsy nahita fifaliana indraindray miteraka fahadisom-panantenana sy fahakiviana satria vao mieritreritra zavatra rey dia mieritreritra ny tsy ho vita io dia aleo mijanona milavolefona fa androany Jesosy malala manomboka amin'ity androany ity dia hanomboka hanangana ny zavatra rehetra rava eo amin'ny fiainana ianao hanomboka hanangana ianao Jesosy ny voalohany indrindra ho atsanganao dia niara-panahiny halleloia satria ny teninao dia milaza fa tahaka ny hitahiana ny fanahy no hitahiana ny nofo androany Andriamanitra raha tonga eto amin'izao fandaharan'izao izy dia za mino sy matoky fa tsika sendrasendra nahatongavana eto hanomboka hitsangana ny tempoly hitsangana ny manda ary ny zavatra rehetra ao anatin'izany dia ho atsanganao avokoa androany Andriamanitra fatorako losifera fatorako ny miaramila ny satana rehetra izay namaritra ny fiainan'ity vehivavy ity hatramin'izay fatorako amin'ny ranao Jesosy didiko hiala amin'ny ranao Jesosy tsy afaka hanao na inona na inona intsony amin'ny fiainan'ity vehivavy ity tapitra treto ny projet any satana rehetra izay tiany natao hatramin'izay tapitra manomboka amin'izao fotoana itenenako izao amin'ny anaramaherin' Jesosy tompony sabata tapitra amin'ny anaran'i Jesosy ny tetikadiny satana sy ny zanatsipika sy ny politika ny devoly rehetrarehetra nentina nambaboana ny fiainan'ity vehivavina ity amin'ny anaran'i Jesosy ny anaranao Jesosy ny anara-maherinao Jesosy no andidinay an'izany fanaratsana za mino fa hanomboka isy masoandro miposaka ny fiainany dia misaotra indrindra Jesosy malala meo fiadanana izy meo fifaliana izy meo finoana sy fanantenana izy fa misy an'izany eo aminao mankasitraka tompo amen izatsika ihany ny fitondranam-bavaka amin'izao fotoana izao anabavy anankiray izay sady mijoro vavolombelona izy fanangataka izy tamin'izany fotoana izany mba ho afaka anaraka fandarana isan'andro sisa sabata dia isaorana n'Andriamanitra fa efa afaka izy amin'izao fotoana izao efa afaka manao mantanteraka an'izany manaraka ny fandarana izy amin'izao fotoana izao fijona vavolombelona ihany koa nangataka vavaka koa izy tamin'ilay karaha mandray volana sy tapan'izay tamin'ny olana isako taloha mbola tsy azo fa zareo nilaza fa tamin'ny faran'ny volana septambra iny atelon'izareo taminaly izy fa hatramin'ny androany zany mbola tsy azo dia tinam-bavaka mba ho azo somatsara izany karama izany etsika mbavaka izany amin'izao fotoana izao eny Jesosy misaotra anao zany amin'izany zavatra rehetra izany isaorana ianao Jesosy nefa valim-bavaka izay menao ny tianabavy ity nefa Jesosy dia matoky ihany koa zay fa tsy tsahatra eo ny valim-bavaka izay menao azy fa mbola hitoy hiasa hatrany ianao Jesosy ka sitraka satria fantatra fa tsy tsahatra halleloia fantatra fa tsy tsahatra Jesosy ny fitahinao ny tianabavy ity raha nanomboka nanao an'izany ianao tamin'ny fanombohan'ny fahafahany miaino fandarina raha tsy afaka nanao an'izany mihitsy izy Jesosy dia fantatro fa mbola hitoy hatrany amin'ny fitahiana hatrany amin'ny ara-bola hatrany amin'ny ara-pahasalamana sy amin'ny fiainana manontolo dia ho azo somatsara zany vitika sasaran'izany Jesosy valy ny asa sarany azaveranao lasa zany azaveranao ny olona ny iainana zany fa mba hinana ny asan'ny tanana tokoa ny tianabavy ity ka ny valalam-pandany rehetra dia tsy hanan-kery eo amin'ny fiainany voninahitra naranao misaotra Jesosy amen hivavaka ihany koa tsika ho an'ny lehilahy anankiray izay marary ny lohaliny amin'izao fotoana izao nefa ny moto nentin'ny miasa dia tena ankatahana fanasitrana mba ho ahafahany mitoy miasa vavakantsika amin'izao fotoana izao misaotra anao zay Jesosy satria Andriamanitra manasitrana tokoa ianao ary Andriamanitra manasitrana ny aretina rehetra ianao koa androany Jesosy dia mangataka ihany koa zay mba hanasitranana anao ny lohalika ity rahalahy ity mba rakofana amin'ny rahanao mahery mihitsy Jesosy ny lohalika izy ity mba ho sitrananao amin'ity alina ity mba ahafahany mandeha mitondra moto mandeha miasa ara-dalàna ihany raha mipitso fa tsy ho voasakatsakany ny anaranao Jesosy nanononana fanasitranana amin'izao fotoana izao ny anara-maherinao ry Jesosy Kristy tompony sabata mandidinay ny fanahany rofo sy ny aretina sy ny fangirifina rehetra hiaro anatin'izany lohalika izany rahalahy zany dia ho sitrana amin'ity alina ity ihany dia ho sitrana izany ho voninahitry ny aranao halleloia amen fakataham-bavaka farany izay tenentsika androany
dia misy anabavy anankiray angataka izy mba ho vita ny titre de séjourny satria efa lany daty tamin'ny volana lasa ny récépissé dia mangataka ihany koa izy ho an'ny zanany mba hita trano hofaina fa mahita trano hofaina. Halleloia. Afakarintsika amin'izao fotoana izao mba ho vita soamantsarany ny titre de séjournao raha nabavy ary hita trano hofaina ny zanakao. Misaotra anao Jesosy misaotra ny amin'ny fotoanandroany Jesosy makasitraka fa matoky ahy Jesosy fa tsy mba misy zavatra izay tsy hainao atao ary fantatro fa hiasa mahery amin'ny fomba izay tsy takatry ny saina tokanao Jesosy dia miasa mahery ianao Jesosy amin'ity androany ity. Tena miasa mahery ianao Jesosy amin'izany fiainana zany anabavy izany. Mba tena ho tahinao anie Jesosy mba tena ho ambininao anie Jesosy amin'izany zavatra rehetra izay nangatahany vavaka teto androany izany. Mba tena hoe ho vita soamantsara zany taratasy izany dia mba ilamina ary afaka ny iaina ara-dalàna miaraka amin'ny tombontsoa rehetra izay manaraka an'izany anie ho tonga amin'izao anabavy izao. Misaotra Jesosy ary dia ho tahinao koa zany nahita an'izany trano hofaina zany satria tena ilainy zany ka dia mankasitraka indrindra Jesosy malala fa fantatro fa tsy hamela irery ianao fa hitondra valom-bavaka amin'izany olona manam-pinoana nangatambavaka izany. Misaotra Jesosy amen. Fankatambavaka farany ivavakantsika ho an'ny anabavy anankiray izay matory amina efitrano mampanofo ratsy be satria na amin'ny atoandro na amin'ny alina izy matory dia manofo mahita ny fatin'ny zanany sy ny mamany sy ny anadahany izay efa maty daholo dia miveriberina foana izany manofo ratsy izany. Dia tena misy fanaratsy tokoa anatin'izany trano izany. Ko androany amin'ny anaranao Jesosy ny andidina an'izany. Didina siroana amin'ny anara-maherinao Jesosy Kristy tompony sabata izany devoly sy satana mitondra tahotra izany fanafahafatesana miodiody amin'ny anaranao Jesosy ny andidina sy androana ireny tsy ao anatin'io efitrano atoriny tsy anatin'io trano itoerana io tsy manana anjara eo amin'ny fiainany amin'ity alina ity any dia atory ampiadanam-po am-pilaminantsaina zany izany satria tsy manofo ratsy tsy anana ny devoly alalana hitondra nofo ratsy eo amin'ny fiainany ho voninahitra ny anaranao Andriamanitra. Torimaso mamy fiadanam-po filaminantsaina zany nomenao an'izany anabavy zany ho voninahitra ny anaranao. Misaotra indrindra Jesosy fa tsara indrindra ianao Halleluia. Amen. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao misaotra n'Andriamanitra ny amin'ny fangataham-bavaka ivavaka ihany koa ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao izy satria tena tianay tokoa ianao. Misaotra anao Jesosy satria noho ny fahasoavanao no nahafahana namita an'izao fandaharana maminay izao. Raha misy ny tsy voalaza Jesosy ianao amin'ny banga rehetra, raha misy ny oatra Jehovahandriamanitra dia ianao anie anitsy an'izany. Jesosy malala tafinerinao reto mpanomponao reto. Azavelanao irery fa tena hoe ho ataonao tsisy tsy handray valim-bavaka avy aminao amin'ity androany ity vokatra izany fitondranam-bavaka izany. Fa samy handray avokoa ny anjarany tsirairay avy. Handray ny valika sasarany Jesosy ireo rehetra izay navita ny ary-tory teto androany dia tahio izy ireo. Tahio amin'ny sandrona mahery amin'ny tanam-pahasoavanao. Misaotra Jesosy afaka izay ankehitriny misaotranao sady ny amin'ny valim-bavaka izay omenao. Misaotranao satria fantatray fa tsy mba ho very maina izao fangataham-bavaka izao fa tsy maintsy ho avy izay tsirairay avy hitondra fitondrena vavolombelona ny amin'ny sosiny tsara izay nataonao teo amin'ny fiainanay ho voninahitra ny anaranao irery Misaotra Jesosy mivavaka izay amin'ny firenena amin'izao fotoana izao mba hidiranao an-tsehatra ny firenena Jesosy afa-jereo fa mahantra ny malagasy tena mahantra ny vahoaka madinika Jesosy mivavaka izay amin'ny tendroany ity mba hiasanao amin'ny fomba tsy takatry ny saina ho an'ireo ray tandrazana aminay ireo fanjakana ireo mponina rehetrarehetra isan'ambaratonga Jesosy ary dia hiroborobana Jesosy ireny association mpanampy ny sahirany ireny mba tena hoe mba hitondra famonjena irahanao hitondra famonjena ho an'ny vahoaka malagasy na dia ny fandaharanay groupe Gamaliel aza Jesosy mba afaka hanohana ny firenena dia mba ho tahinao ihany koa. Misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra mankasitraka ny amin'ny fitahinao. Fantatray fa tsy tanteraka izao fotoana izao raha tsy ianao no teto niaraka taminay ka dia niderany aja nisaotra sy nivoninahitra ao anao ary dia vosin'ny satana dia afatra amin'ny rahanao Jesosy tsy afaka ny anjaka ao anatin'io amin'ny firenena io hitondra arety mandringana sy loza matsirabina sy
ny fahampitehany isan-karazany a, ny fahantrana sy ny fahamoiza-poany anatin'ny olona any a, tsy hanan-kery tsy hanam-pahefana eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Misaotra betsaka Jesosy a, misaotra fa tena tsara ianao. Voninahitra dia atolotra ho anao hatramin'izay a dia ho mandrakizay. Ka sitraka ny amin'ny fataterana fotoana androany ho anao ririan'ny voninahitra. Halleluia. Amen. Halleluia. Isaoran'Andriamanitra ny fataterana fotoana teto ravana malala. Sotranao na hatreny hatramin'ny farany. Efa alina ny andro a. Mino fa efa te hamonjy fandrina daholo tsika dia samy tahin'Andriamanitra tapandriamanitra daholo a. Raha mbola tsy fingana amin'ny lanitra zao dia rapitso alina rehetra dia efa eo neto. Raha mbola eo connexion aza dia mifarapitso amin'ny folo maraina dia very anatin'ny ianonao amin'ny akila daholo zao fandarana zao raha tsy neny hatramin'ny voalohany ianao. www.andramokaizo.com misy sotesaky ny adiny telo a. Io ny atsika radio atsika web radio atsika akila zao www.andramokaizo.com dia afaka mihaino ianao a, afaka mihaino ianao a mandeha andro manalina izy io isanandro. Samy tahiny tompo a mahay reza daholo a. Sotranao na hatreny hatramin'ny farany a. Halleluia. Amen. Mankasitraka anareo ihany koa amin'ny fankasitrahana izay ataonareo. Halleluia.